Alléluia, alléluia. Tonga soa eto amin'ny say église say ndretsika faly miarabanareo dia faly mitonona fedanan'i Jesosy tompo amin'ny tokantranonareo tsedra avy a. Za moa zany tsy haiko moa le fanao nianja hoe alléluia. Aloka ngamba atao hoe shalom shalom ohatran'ny Gloire à Dieu, c'est dimanche. alléluia. Alahady indray ny andro a dia mino fa vonona amin'ny fonareo a andray ten'Andriamanitra hideran'ny tompo satria tsika na tongavana eto nivoriana eto hideran'ny tompo aloha voalohany indrindra fa tsy hoe réunion de famille akory neny réunion de famille anty fa voalohany hideran'ny tompo na tongavantsika eto a. Mino fa salama tsara daholo nareo a, mino koa fa vonimbonina daholo ny tongotra sy ny tanana sy ny vava sy ny maso sy ny rehetrarehetra hideran'Andriamanitra satria vatantsika ray manontolo an'Andriamanitra ka tonona aminareo fiadanan'i Jesosy tompo amin'ny tokantrano rehetra eva dia tonga soa eto amin'ny say église say. Alohan'ny hanombohana fotoana moa zany dia misy hivavakantsika ametrahana ny ty fotoanandroany ity eo am-pelatanan'Andriamanitra. Seigneur, merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais encore aujourd'hui et merci pour ce privilège immense Seigneur que tu nous réserves encore aujourd'hui. Merci parce que c'est grâce à toi qu'on est là, c'est grâce à ta volonté qu'on subsiste encore Seigneur. Et c'est encore par ta grâce qu'on va pouvoir continuer. Sans toi Seigneur, on ne pourra rien faire. Sans toi Seigneur, on n'y arrivera pas. On a besoin de ta puissance, on a besoin de ton esprit Seigneur. Chaque moment de notre vie, pas seulement pendant les cultes, mais tout au long de la semaine. Merci pour cette grâce encore, Seigneur. Merci pour ta miséricorde envers nous. Merci pour ton pardon, Seigneur. Pardonne notre ignorance, Seigneur. Pardonne notre manque de connaissance. Pardonne notre manque d'obéissance, notre désobéissance envers ta parole, Seigneur. Et rends-nous dignes, Seigneur, de recevoir encore ta parole aujourd'hui. Rends-nous dignes de pouvoir te louer encore, Seigneur, de pouvoir élever nos voix, Seigneur. Rends-nous dignes de pouvoir élever nos mains vers toi, Seigneur, et crier et dire Abba, Père. Merci pour cette opportunité encore, Seigneur, de pouvoir te louer, pouvoir entendre ta parole encore. Merci pour cette église, Seigneur, et merci pour notre pasteur, et merci pour notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. Et que par ta grâce, nous pouvons encore louer, célébrer et exalter ton nom, Seigneur. Et ça, la gloire, l'honneur est à toi pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Oh
j'ai vu Satan racheter. Gloire soit à Dieu, amen. Oui, j'ai vu Satan racheter. Gloire soit à Dieu, gloire à Jésus. Oui, j'ai vu Satan racheter. Gloire soit à Dieu, amen. Quand je regarde devant, je vois Satan dérouté. Quand je regarde derrière, je vois Satan dérouté. Quand je regarde à gauche, je vois Satan dérouté. Quand je regarde à droite, je vois Satan dérouté. Quand je regarde devant, je vois Satan dérouté. Quand je regarde derrière, je vois Satan dérouté. Quand je regarde à gauche, je vois Satan dérouté. Quand je regarde à droite, je vois Satan dérouté. Oh, Jésus est Seigneur. 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 J'ai vu la victoire de Jésus. Gloire soit à Dieu, gloire à Jésus. Oui, j'ai vu la victoire de Jésus. Gloire soit à Dieu, amen. Oui, j'ai vu la victoire de Jésus. Gloire soit à Dieu, gloire à Jésus. Oui, j'ai vu la victoire de Jésus. Gloire soit à Dieu, amen. Quand je regarde devant, je vois Jésus triompher. Quand je regarde derrière, je vois Jésus triompher. Quand je regarde à gauche, je vois Jésus triompher. Quand je regarde à droite, je vois Jésus triompher. Quand je regarde devant, je vois Jésus triompher. Quand je regarde derrière, je vois Jésus triompher. Quand je regarde à gauche, je vois Jésus triompher. Quand je regarde à droite, je vois Jésus triompher. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Oh,
Alléluia, Alléluia. Gloire et grâce soient rendues à notre Dieu qui nous donne la victoire en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosterner, en ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Jésus est le plus grand et Jésus est tout puissant et Jésus est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, Jésus est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, tu es très saint, jamais tu es saint. Vu qu'il a pardonné, vu qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, tu es très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Jésus est le plus grand et Jésus est tout puissant et Jésus est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, Jésus est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, tu es très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint.
Alléluia. Et il est écrit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Car nous savons que notre temps n'est pas comme celui qui est dans les cieux. Tu as un temps, Seigneur, et un jour dans tes parvis est égal à 1000 ans ici sur terre. Ça veut dire que dans ta journée, tu nous as accordé 1/1000e de seconde. Dans ton agenda très chargé, tu as porté tes regards, tu as pensé à nous et tu nous as vus, tu as vu notre église. Et ça veut dire que dans cet agenda, tu as pensé à mettre Église Chai dans ta note et tu as tourné tes regards sur nous. Tu nous as honorés de ta présence. Tu nous as permis d'être dans tes parvis également, Seigneur, car dans tes parvis, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de journée, il n'y a que toi et nous pouvons t'adorer, Seigneur. Alors merci parce que tu as daigné retourner ton regard sur nous, nous qui sommes si petits, qui ne méritons même pas ton attention et pourtant tu l'as fait. Tu as pensé à nous, tu es bon et tu nous as planifié, tu as planifié notre rencontre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous tenons en ce dimanche pour célébrer le Dieu qui pense à nous, qui n'est pas là pour recevoir uniquement des offrandes, mais qui pense également à ses enfants, car il est bon que son Père demeure auprès de ses enfants. Et nous qui sommes tes enfants, nous voulons faire ta joie, nous voulons être le sujet de ton amour, le sujet de ton approbation et surtout le sujet de ta fierté. Alors merci Jésus, merci Seigneur, parce que dans ton agenda aussi très chargé, tu as pensé à nous et tu es descendu sur cette terre. Tu as donné cette chose que nous ne pouvons jamais racheter, c'est-à-dire ton précieux temps. Nous, notre temps est compté, mais le tien, Seigneur, il est infini, il est éternel. Et tu as donné gratuitement ce temps, alors que nous vieillissons. Nous prenons de l'âge, nous allons partir un jour. Mais toi, tu as donné cette chose qui est éternelle. Et ce temps, jamais nous pourrons le racheter. Les miracles qui se sont accomplis sur cette terre, les guérisons, les aveugles qui ont vu, c'est grâce au temps que tu as accordé sur cette terre. Ce temps précieux, car nous savons que tu as beaucoup à faire. Et pourtant, tu nous as donné ce précieux temps, que ce soit 1/1000e de seconde. Mais en tout cas, tu as pensé à nous. Quel Dieu merveilleux et grand, car tu n'as pas pensé à nous qu'une seule fois, parce que nous sommes tes enfants. Et en tant qu'enfants, nous savons que ce que préoccupe le plus les parents, c'est le bien-être de leur enfant. Car tu nous as placés dans cette journée, dans ta journée, Seigneur, plusieurs fois. Et nous savons que tu penses tous les jours à nous, que tu nous as accompagnés dès notre plus jeune âge. Tu nous as vus grandir et tu nous as aimés avant même que nous soyons venus sur cette terre. Tu as planifié tout ça, Seigneur. Tu as planifié ce jour afin que nous puissions élever ce merveilleux nom, Jésus. Que nous puissions adorer ton seul nom et que nous puissions élever ton nom à tout jamais. Donc merci pour cette rencontre, car nous savons que tu ne rencontres pas. Tu peux venir nous rencontrer à tout moment, mais quand ton nom est élevé parmi nous, nos frères et sœurs, nous en tant qu'enfants, nous savons que notre Père nous écoute. Nous savons que notre Dieu exauce nos prières et nous savons aussi que tu fais partager ta présence. En tant qu'enfants, nous sommes réunis, assemblés pour élever notre Père qui est au ciel, mais qui aussi nous honore de sa présence ici aujourd'hui. Nous savons que tu es là, que tu es présent et que tu nous aimes d'un amour qui n'est pas celui semblable à un être humain. Car le nôtre, il change, il varie, mais ton amour, lui, est éternel. Et c'est pour ça que celui qui a l'amour peut survivre à tout. Car l'amour ne faillit point, n'échoue jamais.
Ça veut dire que si nous avons ton approbation sur nous, nous savons que nous n'allons jamais échouer. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que nous pouvons voir, nous savons qu'un jour nous réussirons. Car l'amour et ton amour n'échoue jamais. Et nous avons de cet amour en nous. Nous voulons partager cet amour aussi. Car tu as donné cet amour infaillible et qui va rester alors que nous sommes éphémères. Alors merci parce que nous savons que tu nous visites. Nous savons que tu visites aussi chacune des personnes dans le foyer, dans son foyer, et que ta présence peut être perçue partout. Alors merci Seigneur pour ce merveilleux dimanche. Merci Jésus pour cette rencontre, pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui de t'avoir et de compter en tant que Père. Merci parce que nous savons que nous avons cette victoire dans le nom de Jésus. Et cette journée, c'est une très bonne journée pour être dans la présence de Dieu et pour aussi partager la parole de Dieu. Alors merci Seigneur, nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ces temps privilégiés et ces temps bénis, loin et très appréciables par tout le monde. Merci Jésus. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Notre Seigneur est au milieu de nous. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci avec joie pour ta présence, pour ton amour. Merci car tu as pensé à nous chaque matin. Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour le fait que nous nous réveillons chaque matin par ta bonté et que nous nous endormons le soir par ta bonté. Et même lorsque dans notre sommeil, tu nous gardes, tu nous couvres de tes ailes. Alors merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci pour tout. Alléluia. Et nous voici Seigneur. Nous voici tels que nous sommes devant toi. Merci car tu ne nous regardes pas selon nos apparences, selon nos impuretés, mais tu nous regardes selon ton amour, selon ta bienveillance, selon ta grande bonté éternelle. Alléluia. Merci pour ta présence. Nous honorons ta présence par nos chants, par nos louanges, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Viens vivre en moi, prends le contrôle de ma vie. Souffle sur moi, change-moi, rends-moi comme toi. Viens vivre en moi toute ma vie, je te la donne. Souffle sur moi, que je m'envole plus près de toi. Me voici, Seigneur, dans ta présence je suis. Devant toi, mon sauveur, je t'adore. Caché dans ton amour, prosterné à genoux, je veux te connaître plus encore. Viens vivre en moi, prends le contrôle de ma vie. Souffle sur moi, change-moi, rends-moi comme toi. Viens vivre en moi toute ma vie, je te la donne. Souffle sur moi, que je m'envole plus près de toi. Viens vivre en moi, prends le contrôle de ma vie. Souffle sur moi, change-moi, rends-moi comme toi. Viens vivre en moi toute ma vie, je te la donne. Souffle sur moi, que je m'envole plus près de toi. Parle à ton Seigneur, dis-lui: me voici, Seigneur. Viens vivre en moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi, Seigneur. C'est notre prière, c'est notre désir de pouvoir être changé par toi, Jésus. Change-moi, 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 change-moi.
touche-moi, 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 change-moi, Seigneur. Oh, change-moi, 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 touche-moi, Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, change-moi, touche-moi, change-moi, touche-moi, change-moi, touche-moi, change-moi, touche-moi, change-moi, 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 Seigneur. Oui, change mon cœur. Change-moi toute ma vie pour toi. Change-moi, Jésus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanandamantare ny voninahitra, wanandamantare ny voninahitra mbola nanome fotoana, nanome fiainana, nanome fahasalamana, mbola nanome ny zava-miafina. Voninahitra ny mpanjaka ozy ny tenin'Andriamanitra, mahita izay zava-miafina. Fa voninahitra n'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra, manafina mystera. Fa isika mpanjaka dia misonde mystera. Voninahitra zanak'Andriamanitra zany, voninahitra zanak'Andriamanitra zany, satria men'Andriamanitra ny zanany révélation ny zava-miafina, mystère ny zava-miafina. Zavatra tsy fantatra zao tontolo zao dia nomenantsika tamin'izany andro zany ny Sento Jesosy dia faly izy, sitrakao zay raha eo izy tamin'izay andro zay.
natokanao ho an'ny kely, ho an'ny mahantra, ho an'ny orofony, mysterin'ny fanjakan'ny lanitra. Ho antsika le izy, natokana ho antsika. Dia raina ny tompo amin'ny fanomezana zava-miafina ho antsika. Parfois misy manam-pahaizana diplômé 12 taona mianatra mikaroka, misy aza 40 taona mikaroka, mandalina isan'andro mitady pourquoi du comment, mitady ny création maninona fa isika mahafantatra. Ampamakina tenin'Andriamanitra ao anaty Baiboly tonga dia mahafantatra. Ny sasany mandany fotoana, zareo manam-pahaizana, iza ny tonga aloha, akosa ny atody, le atody ve ny forona aloha, zay vao nivoaka le akoho ve. Fa isika mamaky ny ray monja any amin'ny Genèse, nanamboatra biby Andriamanitra. Halleluja. Dia mitombo ozizy. Dia isika malala, tsy mila mandany débat, tsy mila philosophe ny prouver an'izany, fa amin'ny lecture biblique indray monja fotsiny. Nanamboatra hazandrano Andriamanitra. 15 ans débat zareo amin'izany, 15 années reo manam-pahaizana reo. Fa ny antsika 1 minute de lecture. Alléluia. Mandraky tia androany scientifique mbola mitady aiza io mémoire io, aiza amin'ny cerveau io mémoire io. Fa isika mahafantatra tsy amin'ny cerveau ny mémoire. Mandraky tia scientifique mitady an'izany. Zao ny scientifique vao manao découverte avantageux ho an'ny corps mifadianina. Fa isika malala dès le début, tsy nandalo diplôme. Isika tsy nianatra an'izany atome zany, isika tsy nianatra an'izany biologie zany, isika tsy nianatra fonctionnement ny corps. Fantatritsika fotsiny efa marary malemilemy, mangano io loha io misofy. Fa zareo mitady, dia zao vao mahita ilaina mifadianina, ilainy vatana. Fa isika mahafantatra. Dia ny voalohany na dia tsy nandalo diplôme ambony, zao zareo vao mahafantatra io hafaliana io manasitrana aretina. Zao zareo vao mahafantatra io finoana io manasitrana. Zao zareo vao mitondra an'izany clown zany any amin'ny hôpitaly, ampitsikina le ankizy marary, mena faliana ny Baiboly. Firtaona, ny debatra, ny katsaka, boribory ve ny planetitsika, sapla. Tamin'izany misy olona mitsy ny vonoana, satria zay ekeny manam-pahefana ihany ny ekena, fa zay manohatra an'iny hérésie fiantsona anazy. Kinanjo taty aoriana zay olona ny vonoana, satria ny teny hoe boribory ny tany. Rehefa vakina ny Baiboly, globe ny tany tompoko. Aty aoriana tsika mahafantatra. 6 siècles après Jésus raha tsy diso aho, zay vao fantatra zany étoile d'Orion zany. Fa isika mamaky Baiboly na tsy manana télescope, Andriamanitra ao anaty Baiboly efa niteny mba jereo ry étoile d'Orion ry ny anarany. Maintenant, posez-vous la question, afitaizana lalany scientifique fa Orion anaran'io étoile io raha tsy namaky Bible izy quelque part. Afitaiza na lalany Poutine na Russie hoe missile menanarana Satan 1, Satan 2. Afitaiza na lalany scientifique le mot satellite raha tsy avy anaty Baiboly. Aviaiza na lalany firenena
zany jugement zany raha tsy namaky baiboly izy quelque part avy aiza nalalany zao tontolo zao ny fahadiovana règle sanitaire raha tsy namaky bible quelque part izy avy aiza nalalany fitsarana mpanao lalàna tsaraina ny mamon'olona aza mamon'olona ianao raha tsy namaky baiboly zareo quelque part zay vao nivoaka ny lalàna zay vao nivoaka ny tribunal zay vao nivoaka ny justice mbola zandry ny baiboly lafitra ny fomba n'izao tontolo zao raha règle équité ny tenenina raha règle justice ny resahana raha science resahana mbola lafitra mbola zandry ny lafitra ny science fa ny science ny eritrehitra fa zareo madesele ho mystère ny fiainana io tsy atopoko no manin'Andriamanitra ho antsika zanany zany mystère ny fanjakany lanitra mystère ny zao tontolo zao fonctionnement système ny zao tontolo zao sy mbola nomena ambiny sika nomena zava-miafy ny fanjakany lanitra tsy vitan'izany mbola namen'Andriamanitra comment fonctionne le royaume de Dieu système de Dieu système de royaume de Dieu sy système ny royaume des cieux tsy mitovy fa isika midétenir ny mystère faly ianao de reo mafy ny tompontsika la gloire de Dieu zany baiboly la gloire de Dieu c'est de cacher les choses mais la gloire des rois c'est de sonder io mystère afenin'Andriamanitra io halleluja merci Seigneur ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra taovana ihany fa tsy mahavita ninninna zay raha misy fahagagana raha misy fanasitranana vitanay tsy zahay no mahavita ho dia mahagaga misy zavatra mahagaga tsy vitan'Andriamanitra va oui Seigneur tsisy miracle après miracle ny fiainanay fahaterahana après fahaterahana na dia nateraky indray ianao il y a 5 ans passé ou il y a 10 ans passé mbola vitan'Andriamanitra manateraka anao androany miakatra niveau ianao miakatra dimension ianao à chaque fois ianao miteraka indray à chaque fois ianao nateraka Andriamanitra indray mbola tsy vita tamin'ny passé io androany ianao afaka teraka indray rapitso ianao mbola afaka teraka indray fazadino à chaque fois ianao miteraka indray misy fahafatesana zay ao donc mahaiza maty ianao ianaro mianatra maty io zanak'Andriamanitra mandray ny fandarany sy mivoreto tainy tompo daholo nareo natokatrano any de raina ny tompo mbola nanome fotoana afantsika mahafantatra ny zava-miafina afantatratsika ahoana ny fahendren'Andriamanitra ahoana ny intelligence n'Andriamanitra fa tsy takatsaina zay mantsy efa resako ombienombeny ny zanak'Andriamanitra manak'Andriamanitra araka hitantsika efa deux dimanche zay fampianarana hoe isika manana pouvoir miady amin'ny tenantsika isika manana pouvoir tsy ananany olona normal halleluja de rena ny tompony ho zany petranareo halleluja tsy hitanareo zareo ato fa tsara kiraro daholo tsara kiraro daholo zareo ato za bo tonga ty tokoa aleo mba no manimanitra koa fa halleluja mino afahazonareo ny zatra nazavaiko efa 2 dimanche zay nanazava hoe ahoana moa zany nateraka indray zany ahoana moa nateraka indray rehefa une fois vo nateraka avy anaty kibony zazakely zany baiboly zany mbola averiko indray mandeha ihany ny baiboly raha tia fantatra resaka an'Andriamanitra isika baiboly miteny tsotra kely eo ny zavaboary baiboly ana amin'ny romain miteny tsara il est inexcusable
olona anankiray miteny hoe tsy miexiste Andriamanitra zany. Tsy afaka miala tsiny olona anankiray, tsy afaka miteny izy hoe za tsy mbola nahita Andriamanitra. D'ailleurs ny ten'Andriamanitra miteny antiany amin'ny Matthieu any. Olona rehetrarehetra nge mino hoe Matthieu 13 raha tianao dinihana. Fa de peur hozy Jésus, sitraniko ny fondy, sitraniko ny aretiny, sitraniko io fomba ratsiny io, de matahotra izy hanolotra ny fiainany ho anahy. Ça veut dire nge zany raha dinihana tout le monde nge mino an Jesosy, tout le monde nge mino an'Andriamanitra, mino reo fa mody fanina, fa isika mafantatra hoe até. Até nge finoany. Zay zany le izy. Fa derena ho an'Andriamanitra ho anao mangetaheta fanjakany lanitra. Andriamanitra sy fomba ny lanitra. Tonga soa enao fa tu as frappé à la bonne porte ozy ny vazaha. Eto dia fanjakany lanitra resahana. De efa azontsika moa zany ho anareo fa tsy vahiny ato hoe rehefa miresaka royaume, fanjakana n'Andriamanitra. Ahoana moa tsy resahana fanjakana zao tontolo zao? Comment c'est possible? Olona anankiray mitory fanjakany lanitra tsy mitory royaume du monde. Ahoana? Ahoana comparena n'io royaume io raha tsy resahana ny fombany eto ambony tany? C'est ça mahatonga say nge contre idéologie. Inona idée nomenanao? Inona finoana tsofoka aminao? Maintenant tonga eto amin'ny say ianao déprogrammena finoana fahatany omenanao. Déprogrammena vaovao efa niprogrammena iprogrammena ny lohanao finoana io. Le monde ne fonctionne pas selon ny zavatra avoaka ny télé na ampianariny école na avoaka amin'ny radio sy ny tariny na hoe philosophe. Le monde fonctionne autrement. De ina fiatsona anazy illusion lainga. Mekohatra mazava be. Quel que soit firy milliard anananao, fatina taratasy fiatsonan'io. Taratasy fiatsonan'io. Quel que soit firy milliard anao, tsy mahavoavidy zanakanao io. Quel que soit firy milliard anao, million anao, tsy mahavoavidy fahasalamanao io ary tsy mahavidy ny asambaranao. Illusion. Alléluia. Zay mahatonga Jesosy zany nidina teto ambony tany. Ampafantatra ny fanjakany lanitra. Jesosy ange tsy tonga andeha nasitrana zany tena marina. Zany efa mission sombitsombiny 3e, 4e plan zany pour démontrer ny royaume hoentiny dia ny royaume de Dieu. Démontrer n'Andriamanitra ny puissance-ny. Mba ahitan'olona maso. Mba mipetraka ny tantara hoe misy le izy. Fa ny démonstration na guérison sy miracle tsy manova fiainan'olona ary tsy manova fonon'olona hino an'Andriamanitra. Ça produit natao hoe la peur zay zavatra zay. Zanak'Israely zany rehefa nahita miracle sy ny tariny zany vao nivoaka Israel pharaon zareo natahotra be zareo m'existe Andriamanitra. Fa Andriamanitra nge tsy mangataka fatahorana aminao hoe. Andriamanitra nge mangataka natao hoe crainte, la crainte de Dieu. Andriamanitra nge mangataka fanajanao hoe. Andriamanitra nge mangataka honneur omenao anazy satria mantsy ianao raha manaja Andriamanitra, satria ianao raha manome voninahitra an'Andriamanitra. Ianao nge mirespekte ny teniny. Fa olona anankiray matahotra an'Andriamanitra, mahay ny teny anankiray izy, mahay ny démonstration na puissance n'Andriamanitra izy, mahita guérison, mahita miracle izy, taitra izy. Fa après quelque temps nge miverina amin'ny fanaony izy satria raha tia anareo ozy Jesosy anaraka ny teniko. Raha tia anareo. Donc fantatra nge olona tia an Jesosy. Fa raha tsy tia anareo ozy izy tsy anaraka ny teniko. Alléluia. Zay tompoko ny réalité. De zay mo averiko indray mandeha izy fampianarana farany hoe ny ankizy kely bebe mo resana zany rehefa teraka indépendant daholo ny zavatra rehetra.
tonga saina izy, tonga amin'ny réalité izy. Imagineo le zazakely raha mikikika, bon bébé moa zany fa tsy zazakely, le bébé raha mikikika blobloblobloblo anatin'ny liquide amniotique. Fa ty ivelany izy zay vao mahiny feony izy hoe na feo zany miova daholo, tout devient réel miaraka amin'ny don'Andriamanitra. Donc changement environnement zany naturel be zay zavatra zay. De rena ny tompo fanomezana antsika deuxième opportunité nateraky indray. Une fois olona anankiray nateraky indray, tsisy olona afaka miteny anao malala anao, tsisy, satria miova anao. Taty aoriana zao, za zao niona tamin'ny il y a quelques jours, niona tamin'ny namako mpanao karaté taloha. De avy eo mijery vidéoko moa zareo hoe fa nankaiza le rastar alfa. Hitanao na mijery vidéo zareo hoe tsy tonga saina mihitsy hoe le rasta efa nanjavona. Tsy hitanao amin'ny vidéo ngali izy, lasa naturel le izy. Hitanao à tel point le o de tsy namposiko lasa pasteur ianao. De aiza de tany saina daholo moa le passé. Ianao zany efa tsy mijery film vetaveta, ianao ohatray fa ina posenao an'izany question zany ana, na hatramin'ny karaté fanaontsika zany efa nesoro koa. Tsy mampino hoe ianao lasa ohatran'izao, bien sûr tsy mampino, ka ao anaty mémoire anao za mbola atao anaty kibondreniko. Fa tsy hitanao le za fa mikikika aty mitomany ronono, tsy hitanao za efa mijaly fa lena ny kosoko, tsy hitanao zany. Alléluia. De rehefa avy eo moa mazava ho azy efa bebe kely lasa jeune homme hitantsika iny. Jeune homme. De rehefa hitantsika moa jeune homme miakatra ny taona zany. De lasa manambady izy, miteraky izy, mitady vola izy. Ho ananjanaka, ho ananjafy izy, ho ananazafiafy izy. Alléluia. De rehefa avy eo fantaritsika anatin'izay parcours ny fiainan'ny tanora zay misy zatra mifamaofao ao. De iny moa zany efa nodiko tamintsika ny fanazavana iny hoe zavatra hitanao mitondra ny décision-nao zany sy zavatra ininao. De rehefa avy eo zany zay zany mahatonga ilavana obligatoire hoe ateraky indray. Satria maninona le raha mikorina atao amintsika ato tsy rako le izy, ran'ny dadako ran'ny mamako le izy. De le ran'ny dadako sy le ran'ny mamako avy any amin'ny grand-pèrako mitambatra. Donc ty aferan'ny raha ty nge avy tany aloha fa tsy rako ty. De rehefa avy eo za miteraka ran'ny rako mifangaro amin'ny ran'ny maman'le zaza. Zay mahatonga izy hoe raha dinihana ny fiainana zany pekarokely le ina moa le retour fa tsy mahino mihitsy. Raha dinihana ny fiainana kely fotsiny. Raha dinihana zany ny fiainana zany tout le monde milomano amin'ny atao hoe souffrance. Na Jesosy tonga teto ny souffrir. Tout le monde miditra souffrance. Tout le monde olombelona eto ambony tany misedra olana, mijaly, misy anton'le izy. De rehefa avy eo moa mandeha zany erreur après erreur, souffrance après souffrance. Na zazakely ange fa misobiran'izany voateraky. Le kosiny feno iny ange dérange anazy, le nona ange midérange anazy, le mafana be nge ahoana exprimer ny bebe le hafanana anaty blouson, tomany fotsiny izy. De le mama zany malala hoe mafana ty zaza ty. Tout le monde zany vao nateraka misouffrir. Fa miakatra dôly le ankizy, manomboka eo izy micrée ny problémany dans l'avenir. Rehefa eo amin'ny adolescent eo, tonga am'izay izy efa tena jeune hoe maleo tena miala ray aman-dreny, tonga le problème, tsy fantany le problème réaction
causeny efean'ny causeny tamin'izy adolescent le izy olona anankiray 20-25 ans zany nge raha hita problème izy iny problème iny nge tsy hoe tonga androany raha misofrira fa tarita amin'ny adolescent na tamin'ny voakely izy nisy zavatra hitany nakavana tsy kelikely izy jusqu'à ce que ny manifesta taty ivelany zay mantsy le izy de ny problème zany misy olona miakatra 30 taona 40 taona 50 80 70 ans eny tonga hatramin'ny 90 fa tsy mireconnaître ny erreurany tsy mahalala ny fahadisoany hoe tsy tokony nanao an'izao donc le olona zany tsy mahalala mirectifier ny focusny fiainany tsy mahay mirectifier le tira zany izy zany zay ny olana riavanao amin'ny tompo zay ny lavantsika ny fomba n'Andriamanitra fa ho an'ny sasany indray mantsy tonga saina miteny hoe ça suffit ok zay ampy zay fijaliako zay satria misy fomba fiteny angamba efa fantatsika mianakavo hoe vondre mandeha ono tsy fahalalana voan'ny fandroany ony fampianarana fa raha mbola voafanontelo ony efa dalàna donc azagaga atsika raha tsony tenin'Andriamanitra hoe zay adala amin'izao tontolo zao satria matetitetika io zavatra io niverina tsy nitelo fotsiny raha ny ana manokana plusieurs fois donc za manaiky raha mamaky baiboly hoe safidy adala amin'izao tontolo zao Andriamanitra mba hamenatra ny endry satria maniny adala vondre mandeha d'ailleurs za tsy tonga saina voiny fandroana za mbola tsy tonga saina tsisy fampianarana zany voiny fantelona mbola tsisy fampianarana ena vofanevatra fandimina fanimpolona ny ana manokana tsisy fampianarana ny ana ny resahako donc efa tsy voaisa voa impiry impiry olona ny teny ana raiso Jesosy ralfa misy namako tena namako be niaraka nanao adalàna zay tampotampoka ny dakany à chaque fois mahita ana izy Jesosy rery ihany ralfa non Jesosy ihany ralfa et puis gagabe et puis mahita anazy amin'ny semaine ambony iny raiso Jesosy ralfa fa za mbola hiteny iny zay fotsiny ka raiso Jesosy izy tsy miteny de mahita ana izy gagabe et puis za koa mahita anazy gagabe hoe filina mahazo an'ity olony ity Jesosy ihany ralfa à chaque fois mahita ana izy Jesosy ihany ralfa et puis fa tsy saina ny adalàna zany et puis tonga indray andro moa zany kitihan'ny tompo sika rehetrarehetra de rehefa aveo tonga saina hoe qu'est-ce qui se passe zay vao midécouvrir ny atao hoe réalité an'ny fiainana nateraka ianao lany zavatra aminao rehetrarehetra lasa indépendant alléluia izy ty moa zany hitantara fiainako kely fa zaro ato zany zaro manatrika ato zany efa malala ny fiainako donc balancena le izy hoe raha adiny ray sasany zany tantara zavatra efa tantaraiko an'zaro leo zaro hoe tamin'ny taona zao donc resako basiquement araka hitanareo inona moa na tonga ty fiangonana ty say ny anarany donc ampiarako fampianarana izy ty ihany zasy zo fa za tsy tantara tromba zany za moa tsy efa mitantara an'zareo détail zavatra mahazo anazy sy nandehanako qui fait sady balanceko amin'ny fampianarana ho an'ny vaokan'Andriamanitra sady balanceko amin'ny tantarako le izy am'izay tsy monamonaina zareo fa adiny ray sasany zany tantarako hoe eda no mpisampy avoan'ny tromba nina vinikalalosy ny tariny zo efa henoko zany donc ho anareo vahiny mijery direct zany misy zavatra tiako ho azonareo zany mety mametra-panontaniana anareo why pourquoi nahoana
Kife ampiarako fampianarana le izy mba tsy monamonaina zay olona fa mahafantatra tantarako. Nareo any Madagasikara zao any amin'isay zao tsy tena malala tsara ty tantara ty. Voilà, tantarako zany ohatran'izany. Une ou deux fois, 20 fois zany tsy nety tonga saina. Tena dala. Nareo ngamba efa nahita olona mitaiza alika. Inona moa tena fanambaniana olona anankiray zany raha miresaka fanambaniana zany hoentina zany. Hoe alika lahy ty. Tsy zay. Sao dia lazainareo fa miteny ratsy indray zany. Ampitaina amin'ny alika zany olona anankiray pour dire hoe tena tsisy lavana anazy, tena maloto aza le olona. Dia ny mpivavaka atsasany moa zany zareo fadikisoa mampitany zany hoe ianao zany mihinana alika raha zay zany fampitana hoe zavatra tena ambany indrindra zany. Fa imazinenareo raha alika ohatran'izany ny fiainako mbola pire no alika. Za tsy tantara en détail. Betsaka zavatra adalana atao zany. Za zao anisany ty zao na ray aman-dreniko tsy mahalala an'izany na fianakaviako. Za zao anisany violé matetika aho tamin'ny vao mbola kely. Nisy olona ny viole anahy matetika. Est-ce que vous imaginez les conséquences n'zany aty aminahy ty? Namany dadako. Namany zokiko. Kife conséquence ny zavatra nahazo anazy zany fiainana alika. Fa ny olona tsy mahalala an'izany. Fa indray andro tany kitian Jesosy ny fiainako. Kitian Jesosy ny fiainako. Dia rehefa avy eo bien sûr moa zany ianao zany rehefa manana resaka Jesosy zany maheno anazy zany maheno hoe am Jean 14:6 hoe Jésus lui dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Eno zay zavatra zay. Dia rehefa avy eo am'zay il faut bien comprendre zany rehefa nateraky indray zany ianao zany iny le zavatra resako tamin'ny deux dimanche iny zany conscient en réalité zany. Dia za zany conscient en réalité ny fiainako zavatra nahazo anahy. Inona ary ty nataoko. Dia rehefa avy eo araka intsika matetika eto zay tatoato raha reo markenareo rehefa Jesosy tonga mitondra intelligence izy. Nazavaiko tamin'ny dimanche farany zay. Mitondra sagesse izy. Mitondra natao hoe ouverture ny fanahy izy. Am'izay mba azahoanao tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy nisokafan'i Jesosy na tsy nasiana intelligence zany fanahiko. Raha ny tenan'io izy hoe zany lalana famarinana ary fiainana. Tsy azoko ange zany. D'ailleurs efa henoko zany verset zany tamin'izany servira katolika fa tsy azoko zany. Alléluia. Dia rehefa avy eo nandinika. Au fait inona moa mahafaty olona zany. C'est quoi ny problème ny christianisme olona rehetrarehetra miditra l'église satria za vao kely zany servira tao Andohalo. Enfant de cœur. Fa za j'ai compris que dalle. Juste mandeha mivavaka fa tsisy zavatra azoko gauche à droite ny baiboly. Dia rehefa avy eo tonga saina conscient za tamin'izay nandinika hoe au fait inona moa mahatonga Andriamanitra mamonjy olona. Fiainako ihany dinihako. Za tsy nandinika probleman'olon-kafa. Dia tamin'izany misy verset henoko matetika fa tsy azoko. Ary zay nge ny asan'ny fanahy masiny mirapele tenin'Andriamanitra. Inona mahatonga zany jaly? Inona mahatonga ny fijaliako tatatasiny olona bedabe zany. Comme par hasard fa tsy hazara ny verina tamboko hoe Osée 4:6 ringana ny oloko no tsy fahalalana. Ay zay mahafaty an'le olona. Ay zay mampijaly anahy zany. Zay nahafaty vahoaka an'Andriamanitra. Touché be anahy io verset io. Misy verset efatra hoentiko aminareo mahatonga say hitanareo am'izao. Raha te comprendre pourquoi du comment nareo.
Osée 4:6 voalohany. Akoziny tsy fahalalana maringana ny vahoaka. Et puis zany nandinika tamin'izay. Tao amin'ny katolika nge za tsy mbola nampianarina hoe tromba devoly. Za nge tsy mbola nampianarina hoe zany kalanoro zany nge de asan'ny devoly fa tsy normal. Za nge tsy nampianarina hoe zavavorano zany nge tsy normal. Ro zavatra ro nge tsy manana fahefana aminao hoe tsy nazavaina tamiko zany. Ary tsy mbola henoko na indray mandeha pendant zany servir chaque dimanche. Depuis za voa kelikely jusqu'à za tonga 20 ans et plus servir ah. Ary za tena sérieux to amin'ny cathédrale Androalo. Ary betsaka mihitsy niteny tamin'izay hoe ho lasa mon père Ralph. Les zaro responsable amin'ny église io, ho lasa mon père io. Voilà, ringana ny vahoaka no dia tsy fahalalana. Maintenant jerevinareo amin'izay miteny hoe ampianariko ina moa sady asiko enseignement l'izy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sady ny tantarako. Amin'izay azonao tsara. Inona mahatonga toriteny ohatran'izao? Inona mahatonga karakteran'olona jerenareo zao? Satria io fijaliana io souffrance io am'forger karakteran'olona. Raha tonga saina izy, io souffrance io miforger personnalité an'olona anankiray. Io souffrance io manome fahendrena olona anankiray raha tonga saina. Fa olona tsy misouffrir, tsy mahay mitandrina. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny, arovo ny fonao. Arovo ny fonao, c'est mon devoir de protéger mon cœur. Raha tsy te hiverina amin'ny souffrance-nao satria averiko indray mandeha. Olona rehetrarehetra misouffrir. Olona rehetrarehetra manana blessure ao anaty. Sasany maty zanaka, sasany maty ray aman-dreny, sasany very fananana. Tsy mitovy les souffrances, tsy mitovy les blessures an'olona. Ce qui est sûr, tout le monde manana atao hoe stigmate. Maintenant la question, est-ce que tu es plus fort que ta blessure? Est-ce que tu es plus fort? Za zao mahafantatra olona ny violen'olona izy tamin'ny voakelaka izy vavy mandraky ty androany 40 ans plus tard tsy tena mbady lehilahy matahotra lehilahy tsy sitrana le fony. Ça veut dire elle n'est pas plus fort que ni blessure. Ça veut dire le passé-any tsy vitany manala an'izany. Eo za mantsy anazy tamin'izay. Sao de verinao enao rery nandalo an'izany. Sao de enao rery nandalo an'izany. Ary za tsy menatra miteny an'izany. Fiainako zany, zany angalainga. Bon, bref. Be da be zavatra nazo anahy. Na ny fianakaviako tsy mahafantatra. Alléluia. Inona mahatonga mon peuple est détruit aux Osée zany. De jerevinareo tsara ty zavatra ty. Ty zany bon, les premiers versets azoko tamin'izay nijanona tamin'le hoe manque de connaissance fa toizako fampianarana l'izy. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc ho an'ny Israël zany. Rehefa le manque de connaissance tsy vitany. Andriamanitra tsy miaraka aminao. Fa hatramin'ny taranaka anao rejeten'Andriamanitra. Fa ny vahoaka l'époque-nio nge nitomany. Te hitovy zao tontolo zao. Ny vahoaka l'époque-nio. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Oziz, jerevinareo zao 1 Samuel 8:6. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Zany hoe le laloa tiany zanak'Israël arahana zany
lalàny nation fa zareo nge tsy tianaraka lalàn'Andriamanitra e satria le mpanjaka rehefa tonga fantatra zareo fa sitrapony le mpanjaka ny atao eo fa tsy sitrapon'Andriamanitra fantatra zareo ils sont bien conscients n'io hoe ohatra ny tsika tia aorina mifidy président ara ohatra ka misy tena véritable mpanompon'Andriamanitra mitonga eo hoe zay hitarika ianareo mino an'izany tsisy olona mifidy tena mpanompon'Andriamanitra raha hitarika an'zareo satria mantsy raha zohina ny tantara talohan'ny Samuel Andriamanitra nanome juge Andriamanitra nanome mpitsara zany Andriamanitra nanome mpitarika fa tsy tiany zareo io ohatra ny laloan'ny Moïse tsy Andriamanitra nge tianome lalàna e 613 loi fa ny vahoaka nangataka lalàna zay mahatonga ny aorina any hoe la loi a été donnée par Moïse fa Andriamanitra nge tsy tianome le 613 loi e satria manino une fois vao miditra ianao voagejany lalàna une fois vao miditra amin'ny lalàna ianao Andriamanitra mahalala tsy vitanao manaraka 613 loi mena lalàna roapolo fotsiny ianao amin'le 10 commandement io fa maty daholo tsika menakavy satria tsy vita io aza mitsiriritra zavatr'olona ianao ahoana za tsy tsiriritra hoe raha za manana 2 chevaux le nakiray Ferrari iza adala tsy te azo an'izany iza ny adala raha t-shirt gogoka ny ananako fa zay ny farany azoko ka misy olana anankiray miabi tsara manao akanjo ahoana za tsy te akanjo ozanazy donc rien que zay tsy mitsiriritra zay fa matitsika menakavy tiaviny Andriamanitra ao avec toutes tes forces de toutes tes pensées ny Andriamanitra fanompontsika mizarazara fanompontsika anazy mbola fitadiavana vola ny priorité rien que zay zavatra zay fotsiny efa matitsika tsy mila 613 loi mamono antsika 10 commandement fotsiny efa mitsingidina daholo raha tsisy pardon amin'Andriamanitra donc zay zany zavatra nazo vahoaka zany à l'époque nio de bien sûr rehefa teraka indray le olona jerevanareo tsara ty zavatra ty sady un peu technique izy sady tataraiko ny tantarany Shai Genèse 3:7 les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrit voilà ty zavatra ty zany raha tena dinihana hoe il prit conscience qu'il était nu de io zany il connut qu'ils étaient nus zany fa il prit conscience qu'ils étaient nus de jerevanareo zao eto après les versets et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'enfirent des ceintures zany hoe ina zany zavatra hitantsika eto zany olona anankiray tonga io conscience io zany tout de suite manao zavatra izy eto tsy question any hoe qualité ou pas qualité eto tsy question any raha quelque chose spirituel resahana hoe ambony niveau ianao na tsy ambony niveau olona teraky ndray zany raha jerena zao ny ambanivohitra ny amintsika rena maka le lamba fotsy formaté iny atao kosa est-ce que vous imaginez ve qualité an'iny de aty en France ho an'izay manan-karena zany mavidy pampers mipipi le bébé le lamba fotsifotsy sous formaté iny mando le bébé fa ny bébé nefa mipipi amin'ny pampers aspireny le pipiany donc hafa zany tsy mitovy donc c'est pas une question de qualité zany zareo zany rehefa il prit conscience zany fa teto zany tout de suite naka feuille zareo ny zairina sanozamena koa io zeste io olona anankiray nateraky indray vo indépendante conscience ny ty tsy midika ianao fa mavita amin'ny déplacement tagny na manao miracle tatata zay ianao vo ampahafantarana royaume de Dieu la preuve Jésus tonga teo satria royaume de Dieu no entiny
dia ny olona nipetrapetraka teo zany a reto mamanao mitady anao reto ny rahalahiko reto ny anabaviko izy inona no entiny message tamin'izy io royaume de Dieu zany hoe ianao zany efa conscient zany a une fois zany ianao zany efa misy acte ao acte ianao misy acte anao zany manatona an'Andriamanitra tsy hoe miandranao parfait zay zany a tiako hoentina amintsika zany tsy hoe miandranao parfait zay vao ampahafantarina anao ny royaume de cieux misy condition anankiray fotsiny takina aminao tsotra kely tonga amin'ny réalité anankiray iainanao ve ianao tonga amin'ny réalité ve ianao hoe raha na ino évangélisation natoriteny hoe ty zao tontolo zao ty ambany fahefan'ny satana tonga amin'izany ve ianao donc tu vas comprendre hoe illusion daholo ange ty zavatra niainako hoe zay fotsiny ange ny condition fa tsy miandro hoe manana niveau be anao nahita ny Jesosy na hoe nandeha tany amin'ny lieu céleste na nandeha ohatran'ny Paul tonga tany amin'ny 3e ciel na nanohatran'ny Moïse mila nanasaraka ranomasomena zay vao hoentina aminao ny fanjakan'Andriamanitra nateraky indray ve ianao afaka mahita fanjakan'Andriamanitra ianao ozy Jesosy halleluja oulala tsy hoe ianao mahafantatra Genèse amin'ny Apocalypse par cœur tsy takina aminao akory hoe ianao ve namaky baiboly Genèse jusqu'à amin'ny Apocalypse ve est-ce que tu es conscient ve misy acte ve ataonao acte ataonao ve acte de quelqu'un qui comprenne la parole ino zay fotsiny voaniky tian'Andriamanitra za j'ai bien compris inona ary ty nataoko qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps tonga saina hoe adalako le izy tonga saina question de fréquentation ko mahatonga an'le izy dia nomen'Andriamanitra fahendrena maka namana pasteur ianao fa tsy olona pino akory satria raha hijanona pino ianao ianao lasa zombie ihany satria izay mino anao asa ataoko maintenant poseko la question nareo natokantrano any nareo mijery na nareo voilà nareo ve mino an Jesosy qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps ianao miteny mino reto famantarana ho an'izay mino iteny amin'ny teny tsy fantatra izy androka démonie amin'ny anarako izy donc za zany il suffit mino izy tsy miteny hoe olona anankiray mavita mamaky baiboly Genèse na Apocalypse na hoe micomprendre Apocalypse jusqu'à rehetrarehetra zay ianao vao androka devoly mino ve ianao ataovy ny asan'ny rainao point final tsy mba hanao asan'Andriamanitra ianao tsy mino fiatsonanao c'est ça ny réalité j'ai compris an'izy io vao nikitian'Andriamanitra satria manino au fait isika nge tsy tonga saina vous allez comprendre quelque chose un peu technique fa ho azonareo tsara ty et j'espère que ho azonareo véritable ty zavatra ty vraiment au fait lohantsika nge kely lohantsika nge mitereny fanahintsika nge nidina le robinet am'izay sepotra le fanahy avy amin'ny alalan'ino avy amin'ny alalan'ny système olona tsiraidray misy talenta na tsy nandalo école ianao misy talenta sasany misy mahay mahandro be tsy nandalo école sasany misy mahay manjaitra sasany misy mahay manamboatra automobile sasany misy mahay mitendry fa reny zavatra reny sy mba ny système ianao zany manana rythme anao zany bebe kely vao tonga zany manana rythme ny fiainan'izy à telle heure je dors à telle heure mifoha dia rehefa avy eo amin'izay certain illuminé avy any miteny hoe tsy maintsy mifoha amin'ny fito ny zanakanao satria amin'ny valo tsy maintsy mandeha l'école ary ny zanako raha te atory ary mbola tianao grâce matinée fa maninona programmeny sasany olona tsy zanako akory programme ny zanako hoe tsy maintsy mifoha ianao olona tsy zanako akory programme hoe tsy maintsy midi ianao misakafo ary raha 13 heures izy te sakafo ary raha 15 heures izy te sakafo et puis olona tsy zanako akory miprogramme ny vacanceny hoe zao ianao vao mahazo miala sasatra
et puis ianao nomena matière je ne sais pas quoi avy any et puis amizay tonga amizay ny artiste lazaiko anareo artiste io mody miteniteny volana mazava izy hoe ny fitiavako anao patati patata rehefa maizina ho ny fitiavako anao ny alahiloko rehefa lavitra ianao ary tony sahoana zo alaiko anao io volana io ohatrany hoe mba firy kilometra ny alavany amin'io 1m70 raha lavandrindra hoe alaiko ny le volana ho anao mpandainga reny poézie soratany zareo fantatrareo ny atao hoe poézie fomba anankiray ikasena vérité sy amitahana olona anankiray alaino ny volana na zaza nandany 4 miliara vao andeha amin'ny volana ary tsy haiko raha mbola tena tonga tany amin'ny volana nanaza dia izy tsinotsinona viano io volana io takariko anao et puis sasany moa nazo taratasa tony latsahambaratra aiza varatra latsaka taminao aiza nandray ny taratasy inao et puis tonga am'izay tsika viany iny hoe vontsarahan'olona anankiray potika ny fiainako sérieux potika ny fiainana c'est sangy animbana fiainan'olona anankiray pure mivoaka avy anan-kibony renina une fois vao mandray an'ilay système ny zao tontolo zao izy tena toy ny latsambaratra izy ohatrany fantany ery le latsambaratra ataovy latsambaratra hoe do fantatro tsara fa mpandainga reo pira reo satria inspiré kanto hony le izy fa zay zavatra zay mitondra lohantsika mifaterena mitondra fandakofonany fanahy io soit ianao lasa bordel soit ianao lasa sentimental soit ianao miaina dans l'émotion baiko ny sentiment sy émotion hoe raha tsy miaraka amiko ianao potika ho ny fiainako za tsy anambady tsony raha vo ianao jerena afaka taona re jerena fa niteraka le olona fa aiza le nampitomany anao hoe raha misaraka aminao hoe tsy anambady olona tsony zao satria fa manina afaka 5 taona ianao jerena zanak'olo-kafany eo amin'ny tananao manahirana soit ianao lasa bordel satria misy certaine mpifoka rongony mira hoe raha rainy lasa folo misolo soit ianao mpidiriny bodo anatin'ny lavaka anankiray soit anao avoaka ny soboana indray lasa jelamboto ianao rehefa lasany anankiray folo misolo toerana eo soit ianao samborina amin'ny sentiment soit ianao samborina amin'ny bordelisme avec tous les tralala qui se passe télé radio namana école tatatatatatatan ringana ny olona disony fahalalana vérité zany tsy resahana dia inona zavatra mitranga matin'ny conscience dia Andriamanitra amin'izay hita io zavatra io any amin'ny Genèse avy tamin'ny alalan'ny péché namoazan'Andriamanitra natao hoe conscience rehefa nanota zany zareo zany il prit conscience qu'ils étaient nus zay vao nakafigemy zay donc ho an'olona anankiray ange vao nateraky indray les consciences vao mipetraka tout de suite ange il fait quelque chose pour cacher sa nudité pour réparer sa nudité vao tonga zany Andriamanitra avy tany Adamo nitsoka izy misy acte zay mantsy itenenako an'ity zavatra ty d'ailleurs fampianarana anaty Bible zany tant que ianao mbola tsy nisofrira tsy fiable zavatra resahanao satria maninona ianao mbola tsy nandalo fournaise ianao tsy mbola nandalo fijaliana hoe raha ohatra miteny hoe
tsy hanao an'ity, tsy hanao an'io ianao zay satria manino nijaly ianao. Io souffrance io quelque chose de bien nge izy io e. Mamaky ecclésiaste zany ange teneniko anareo tsy mampazoto mihitsy parfois e. Au fait, inona ny avantagen'ity? De rehefa avy eo Andriamanitra ecclésiaste amin'ny tena am'izao hoe sitrapon'Andriamanitra io ka fa plus tard any ange fantatra inona ny antony. Et on va comprendre tout ça zany satria maninona itsika am'izao tontolo zao tsy maintsy mandalo souffrance. Lohantsika ny terena, lohantsika ny programmena. Isika ohatran'ny ordinateur, programmena. Zazakely zao resahanao. Alohan'ny matory mipipi jusqu'à izy lehibe zatra an'iny. Fa iny raha tsy mimena an'iny, tsy mipipiza alohan'ny matory. Ny zaza, ny resahana. Manasa tanana ianao alohan'ny sakafo fa maloto ny tananao. Programmation zay manaraka an'iny izy. Programmena antsika mihinana isan'ny midi. Vao convertir, j'ai déprogrammé. Programmena antsika rehefa marary. Mitady docteur. Déprogrammé an'io. Alléluia. Dites-vous en Ecclésiaste 7:14. Lorsque tout va bien, sois heureux. Lorsque tout va bien, réfléchis. Au jour du malheur. Réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc, Dieu a fait l'un comme l'autre. Ahona zany tonton. En fait, souffrance tsika tinge. Création n'Andriamanitra. Ary ilainao le izy. Tant que tu ne comprends pas inona mahazo anao, tu vas continuer et continuer et continuer à souffrir mandramatinao. Mandramaty rangatia. Fa si tu comprends, raha tonga amin'ny état anankiray hoe fa ahoana ty zavatra ty tsy mijanona. Là tu vas commencer à comprendre hoe inona ny solution. Zay mahatonga anay eto amin'ny say eto azoko tsara mihitsy hoe misy olona manana problème. Pas possible. Resahana le olona tsy mieno izy, ianao ndray tsikiny, ianao adalainy. Ça veut dire zakanao ny souffrance-nao. Ary mino an'izany ampin'Andriamanitra io souffrance io, ho ampiny betsaka io, jusqu'à ce que rehefa tsy mipondra conscience ny souffrance-nao ianao, Andriamanitra koa afaka mamono io conscience io. Autrefois aux izy, il marchait dans les ténèbres. Fatati aorina. Assis dans les ténèbres zaro. Lasa les souffrances natao hoe norme internationale amin'ny fiainana. De azagaga ianao raha ny olona miteny aty aorina. Tokantrano tsy maintsy mifamaly. Aiza misy an'izany? Ao anaty baiboly miteny an'izany. Sa le olona efa tafapetraka amin'ny norme internationale zay tsy ny fironiny Andriamanitra fa ny fironiny manque de connaissance nananany de le peuple périt. Luc 13:1. En ce même temps, quelques personnes se trouvaient là rencontrer à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, Jésus, verset 3. Je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Qui fait reny le Galiléen maty reny. Tsy hoe zareo mpanota plus que le olona voisin teo akaikin zareo. Fa nafaty an'zareo. Rectifiena ty intelligence-ko ty hoe maty reny. Hoentiko lalindalina aminao le izy. Raha mahita olona maty ianao, ho anao pino. L'enfer. Dino tsara hoaizy reny olona maty reny. Raha gentilisa le izy, maty le olona.
en fait sao dia mba za maty fa voilà fa ho antsika mpivavaka rehefa mahita olona maty rehefa mahita olona maty rebobineo tsara inona zavatra ataonao aiza ianao mivizavian'Andriamanitra fa tôt ou tard c'est mon tour tôt ou tard tournoko io donc voilà ny souffrance voilà ny tristesse ny buan'ny tristesse mba am'izay tonga amin'ny considération ny zavatra ty aminao hoe reny maty za mbola velona rehefa mifadianina nge tena te hisakafo be mbola tsy mifadianina zany nge mbola gnegnegne hoe tsy tiako ry sakafo ry ataovy mifadianina un mois ianao ry amin'ny désert ry et puis omena quelque chose amer sans sucre jerevako tsy hihinana ianao oui un mois avy anao tsy omena sakafo dray bebe kely 9 volana izy tsy mbola misotro aiza ianao tsy tonga hisotro ny anao ary amin'ny désert ataovy tonga amin'ny désert ry sotronao io ka le AMANY sotronao io tsy baraka zany fa raha mbola misy jirama eo ranony kopa non mandroseza voilà zany ny natao hoe souffrance zany de il faut bien comprendre zany natao hoe faute sy ny punition n'Andriamanitra sy ny souffrance globale eto am'resaka souffrance globale en général voilà ringana isika mon peuple périt zay ny premier point tompoko zay ny premier verset deuxième verset vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira zay ny verset nanaitra anahy zay ny intelligence nomeny Jesosy anahy tamin'ny voalohany ahoana moa fahafantarako ny marina ny manafaka inona ny atao hoe famarinana si donc le Fils vous affranchit vous serez réellement libre fa ahoana zay zany trottinette anaty lohako zay zany efa nandalo resaka asa délivrance matetika tany Antananarivo tany amin'ny 15 fois natao délivrance natsona katolika nanao exorcisme natsona mpiandry certains moments aza nomena caca pigeon le tena véritable caca pigeon satria vony fanafody fitiko tam'izany fanaingalavitra hitanareo zazaza ninona zavatra tsy mbola nieritreretiko misy caca pigeon tsy le paty atao anaty menaka caca pigeon nafangaroana amin-drano satria vony fanafody-mbehivavy en fait mafiana ngedasoarety de omena rotsiny ve mankalala be io fomban-draha zany io omena rotsiny ve mankalala be io resaka fanompony tsampy gris sy ny tariny io mbola veriko indray mandeha jereo tsara nareo tsy mahita pasteur na Madagascar bon tsy resako dans le monde entier nareo tsy mahita pasteur mankahala fomban-drazana ohatran'izao olona miteny zao nareo tsy mahita olona mpitory any Madagascar mankahala io resaka culture ny firenena anankiray io satria manino managady io za zao lasa ninona caca pigeon de rehefa mihinana le caca pigeon artificiel zany de tsarona kely any izy tsy mba tive ny hoanina fa voilà ndray mandreniko zany tsy kovo gauche à droite zany mba nitady mpamonjy zany de ay atao sira ambany fandrinana atao sira tsy afaka le izy me caca pigeon zay fangaro roa mazava tsy afaka le izy fa raha ny zanaka manafaka afaka ianao ary afaka tanteraka ianao inona am'izay mahatonga an'le izy ça revient amin'ny Jean 14:6 hoe ay Jesosy manome ay io Jesosy io lalan'izy famarinana
fiainana. Zany hoe affranchissement-ny conscience zany tany amina Damaseva enonareo tsara au moyen-ny fahotana, au moyen du péché. Fa ny conscience ndray aty aorina au moyen-ny Fils de Dieu. Qui fait le adalako zany. Araonareo tsara ty fa misy quelque chose à double sens izy, il faut bien comprendre fa somary mafanina kely. Adama sy Eva zany tsy nalala adalana zany. Ah oui, je me demande bien Adama sy Eva mameno ny tany. Zareo toy ny anjely. Bon, entre parenthèses, Adama zany mijery am'izao, aiza moa ty fanamboarana zaza ty. Ka le regny mbola tsy niboridany. Ahoana namboarany zaza? Bon, ajanona am'izay le izy. Tsy hitana Adama sy Eva le trou. Remarquenareo, ty moa zany mbola défaut an'le lahy sy vehivavy zany. Vehivavy zany tsy natokana hitady an'le trou. Seul les langues spécialistes am tournevis. Tady an'io trou io. Ataon'io azofa, izy plombi. Bref, azonareo tsara. Donc azagaganareo rehefa manambady sahiran'io vadinareo io manao réparation hoe mampiasa zavatra lavalava. Tsy hain'io. Mbola Bible daholo ve zany eny tompoko baiboly fa nga tsy marina zany mameno ny tany ianao. Ahoana jereny damale. Oui, je veux bien Seigneur. Ouais. Hitanareo fa mahendry be ny baiboly. De rehefa Jesosy ndray enao le adala am'izao tontolo zao iny. Avec tous les spécialités nao adalana. Zay vao nivelomina conscience. Donc on l'envers zany fomba ny Jesosy rehefa tonga. Navelany tsara enao milomana anatin'io zavatra. Zay enao vao tonga izy tondra intelligence. Qui fait za zany tsy mila. Za zany tsy mila rehefa tonga chrétien tsy mila miverina amin'ny fahotana zay vao mahafantatra zavatra fa fomba fianarako zavatra zany za efa nandalo fahotana. Donc manafaka an Jesosy. Maintenant am'izay jerevanareo tsara am'izay. On parle de vérité zany. Zavatra henontsika hatramin'izay nge fomba n'izao tontolo zao hoe isika nge mila nateraky indray vao micomprendre hoe illusion io fiainana io hoe. En mathématique, mba tiako ataon'jareo anaty compte bancaire misy zay calcul zay. -2 fois -2 égale 4. Tiako ataony banque zany calcul zany amin'ny compte bancaire ako. -2 nefa tsisy lizy. Na mandeha amin'ny centre commercial boutique anankiray, na mandeha amin'ny restaurant, tonga ianao. Za tsisy sakafo 2 fois tsisy sakafo tamin'ny maraina, midi, le soir, vao kisoa. Tiako ataon'jareo zany. Hitanareo zany quelque chose x égale zao chiffre inconnu menjareo hoe chiffre tsy fantatra et fois des chiffres tsy fantatra de manome chiffre probabilité ouais 4 na 8. Comment c'est possible? Comment c'est possible zany fiainana zany? Aucun mathématicien afaka micontrer anty théorie ty. Tsisy mathématicien. Mba contacté hoe profinareo à Madagascar na ianao mathématicien. Puisque les chiffres improbables x égale divisé par z, l'univers koa tsy en expansion. Fa ahoana tenenanao hoe diso ny théorie ako. Donc théorie anao marina. Fa ny chiffre menao nge fa improbable. Et puis lazainao nanao hoe tsy marina zany. Qu'est-ce que t'en sais? Théorie nao zany validé fa ny théorie ako hoe x égale zao l'univers nge tsy en expansion.
izy mathématicien afaka mampianjera an'izany théorie zany tsy izy zay mahatonga zareo anazy prix Nobel io olona presque mitapy daholo zareo io ro anazy prix Nobel mathématique surtout rehefa improbable zay rehefa namoaka tableau kitrakitraky ka tonga anankiray nijery et puis nifampijery le mathématicien hoe ao izy zany adala anankiroa en accord zay fijerany reny oui chiffre improbable koa ahoana mamoaka chiffre égal zao donc tsy vérité le izy oui jerevanareo tantaran'olo anazy prix Nobel en mathématique en physique misy certaines choses zany logique micro ty zao logique misy émetteur logique ale izy téléphone logique le calculn'zareo hoe eto amin'ny resaka tonga any Amerika fa rehefa niakatra niveau le calculn'zala adala anankiroa mitapy io tompoko donc la vérité zany maintenant avy taizana lalantsika zavatra rehetra il faut comprendre le fonctionnement l'izy télé io ma TV io TVM io TV plus RTA TVM io fa tsy resahana tsy any fanjakana io donc voakan'zareo nge pour ny fanjakana de ino ataon'zareo amin'ny TV privé am'izay vidin'zareo ma TV za mpiasa tao taloha so de azondrazalambola biaso tao ma FM ma technicien vidin'zareo ma TV vidin'zareo TV plus misy candidat anankiray mividy an'io contre ny fanjakana de gaga ianao ve tamin'ny ravalo manana président nanangana TV plus le adversaire sy teny an'izao tsy fanangana télé sy radio koa satria voafefe amin'ny TVM gazety c'est la même chose mamoaka vaovao ny zala tsika mividy gazety tia maky vaovao zala mividy rédacteur en chef qui valide qui valide quoi zany formaté ny lohantsika remarqué nareo ve amin'ny télé ve tiany zala mamoaka vaovaon'olona maty BFM maty zany chaque vaovao misy mpianatra maty misy terroriste ary andanina miliara misy andanina fotoana le télé fa ianao tsy mba mahita amin'ny télé mpanjakana hoe velona Jesosy nanao miracle ary fiangonany re sitrana le jamba TV chrétien ianao vao mahita an'izany télé aty aminay aty vao misokatra io misy accident ry raha queen zany accident isan'andro mila voaka amin'ny télé za moa izatra quelque chose tena ohatran'izany donc fahalalantsika nge ny fahalalànao nge zavatra avena amin'ny école le namanao miresaka eto am'izay anao révélé zavatra anankiray tsy fantatro ohatra am'izay mystère anankiray miafina révélé ko anao le izy nous savons que nous sommes de Dieu tsika mpivavaka io entre ty zavatra io fa manomboka hitran'ny plat résistance tsika et que le monde entier est sous la main puissance du malin io verset io mirésumé zatra resako rehetrarehetra zay lainga aty andafo ty moa tena komika zareo politicien les droites les gauche ora fangaro io afaka mivivre sans corps anankiray mampitambatra an'ireo ianao miresaka droite à gauche ve ohatra donc les politiques nge mazava be zany de osika mena connaissance avy any amin'ny radio tralala sy ny tarany Hitler hono crée deuxième guerre mondiale et tout le monde valide amen ohatran'izao les bourses mondiales
izy midécide mampiakatra vidiny euro en arrière na Madagascar. Qui décide? Lasa 22 500 en euro. Économie hono. Iza tompony économie vahoaka ve? Jerena selon PIB ody. Donc, tsy président nge manam-pahefana fa banque centrale ao an-tanina reniny. Oh là là. Maninona tsy ampiakarina SMIC? Ah, selon l'économie. Ianao tsy manana pouvoir mibaiko banque. Raha banque m'imprime vola gratuitement. Ianao zany tsy manana pouvoir amin'ny quelque chose. Bon, bref, de ohatran'izany. Donc, zay zany le monde entier zany basé amin'ny langue. Zala m'imprime vola. Isika dalainy zareo. Amin'ny fatina taratasy io. Nefa tompony le izy m'imprime vola. Rothschild, Rockefeller. Réserve d'orny nation anankiray hony. Dia ny américain faly fa réserve mondiale zareo no tena voalohany amin'ny nation. Nefa tsy fantatra zareo à chaque bébé miteraka anankiray $175,000 nitrosany amin'ny réserve fédérale io. Dia isika ohatran'izany. Isika nge mbola manana trosa, isika malagasy mbola manana trosa amin'ny firenena frantsay. Ianao raha mahita gasy anankiray teraka na ianao mpijery io mbola mandotrosany fanafana ny soi-disant 26 juin. Fa zareo tsy miteny an'izany. Misy contrat secret entre gasy sy firenena frantsay. Zay mahatonga ny frantsay m'imprimer vola. Zay mahatonga président à chaque fois président anankiray lany ao Madagascar tsy maintsy mankaty amin'ny Élysée pour jerevan'Andriamandeha le contrat hoe firy indray volamena sy safira sy zavatra tokony alaina avy any Madagascar. Donc itsika tsiraidray ampidirina zareo anaty trosa. Dia gaga nareo ve firenena américaine sinoa. Firenena rangaty frantsay allemand manana trosa. Il faut bien comprendre zany comment fonctionne le monde. Satan lohany. Misy premier ministre ao, misy ministre ao. Et puis olona anankiray iny ajoro eo manana pouvoir. Tous les gouvernements miplie amin'iny olona anankiray iny. Comment c'est possible? Raha tsy Satan ny sefony ty zao tontolo zao ty. Jerevinareo amin'ny réseaux sociaux any, papa. Tonga misy madame ohatran'izao noroka ny tanany iny. Zay noroka ny tanany ataony ohatran'izao. Jerevinareo rangaty fa tonga zany hoe famille Rothschild tsy nitariny Rockefeller. Devant ny papa. Le lafany mitsy ho faladian'ireo olona reo. Raha tsy mino an'izany tapeo amin'ny réseaux sociaux. Io papa, iza moa narany papa zao io? Hein? Ay François. Benoît François firy, papa firy? 16 moa iny. Benoît 16. Ay. Comment ça c'est possible? Ianao mena voninahitra tant que Père Saint, entre parenthèses, Saint-Père moa zany. Roana le baginao. Comment ça se fait anao amin'olona anankiray indray? Le lafanao ny kirarony. Ça veut dire fantatra nge gradin'olona iny amin'ny zao tontolo zao e. Ohatray. Donc, vérité zany. Io eninao io, ça dépend avy aiza fahinonao anazy. Satria mantsy zao. Satan rehefa andainga, enonao tsara ty. Satan rehefa andainga. Rehefa nangana religion izy, une part de vérité. Jesosy zanak'Andriamanitra, tsisy mandany zany. Jesosy maty, tsangatra tamin'ny andro fahatelo. Alléluia. Zany ange misoratra anaty Baiboly, tsy lainga. Misy guerre hono entre Ukraine sy Poutine. La guerre nge tena m'existe. Fa qui et qui tena derrière? Tsy tenenin zareo. Poutine ny envahisseur. Or que Poutine efa 40 taona zay miteny hoe l'OTAN raha vao miditra en Ukraine, on est obligé de défendre. Déclarer une mission spéciale io zay izy. Et puis bref,
voilà tonga zany iny fa le tena ny antony ange tsy tenenin-jareo amin'ny télé Poutine ny envahir Ukraine oui fa Zelensky olona manao kolokolo numéro number 1 aty en Europe nareo mba nahitan'zany amin'ny TV na ma TV Covid waya le vaovao et puis za namana journaliste amin'ny ma TV miresaka aminy ahoana Covid any aminareo ahoana mandeha miantsena zay zao tsy manao masque ao fa télé tadidiko tsara ty teny ministre Lalatina madame son excellence ny teny zay journaliste zay tao TVM efa niparitaka en Europe io efa confiné en Europe certaines Europe zao tsara les questions fa tadiavinareo amin'ny YouTube an'zany mety any tsy tokony fermena ve ny frontière avy any France ve non ozy izy raha tonga eto io Covid io itsika manana fomba imaîtriser an'io aretina io tadidiko zay teny zay tsy nidino zareo ny frontière amin'izay Covid tafiditra Madagasikara amin'izay vahoaka fehezina tsy voaka terena manao masque fa maninona raha ny fermena le frontière fa maninona raha ny fermena fa maninona mila natao tonga le izy teto en France jerevinareo zany tonga le avion tafitany en Chine amin'io fa amin'ny confinement entre parenthèses fa 4000 maty par jour tonga le avion taty en France tsisy ny passe test reo militaire reo et puis hoe paf tafiditra en France le Covid cinéma lalo zao niasa amin'ny maison retraite tsisy olona matin'ny Covid tao amin'ny be antitra reo tsy za miteny an'izany fa izy de nanjavona ny cancer tsisy matin'ny cancer atsony satria zatra tsy fantatry ny vahoaka dia hoe raha vao le hôpital midéclaré hoe misy matin'ny Covid tanty en France mahazo 4000 € chaque mort izy donc rehefa matin'ny cancer le olona Covid iny matin'ny zao le olona Covid iny ohatra 8000 €. 8000 €. Inona ny vérité fantatrao? Ianao tsara amin'izay matsiro be ty zavatra ty. Donc ianao zany manana part de vérité zany. Jésus le fils de Dieu, mort à la croix, ressuscité au 3e jour. Gardeo zay zavatra zay. Nareo menakavy mafantatra fa mpamitaka daholo mpitondra fa propagande izy tena promettre manao bobarana. Iza tsy mahalala an'izany rehefa nareo miresaka. Misy tsy mahalala an'izany ve? Reny ange ameny paosiny fotsiny mba tsary fitenin'olona anankiray. Ameny paosiny fotsiny reny. Fantatrao hoe olona resahako. Tsy fantatra? Fantatra? Voilà! Mahino feo amin'ny tampoka. Reny ange ameny paosiny fotsiny. Inona moa ny atao e? Tout le monde ange malala e. Fa jerevinareo ange ty verset ty Jean 3:11. Là am'izay intéressant. Là am'izay tu vas comprendre inona mahazo anareo. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Inona ny conclusion mahazo anao io? Enao mafantatra fa mpitondra mpandainga. Part de vérité. Le fomba fahazahoanao vérité hatramin'izay selon le monde. Selon enao miresaka amin'ny namanao hoe tadidinao ve kily nanipromettre an'izao le izy nefa tsy tanterana. Rena ange mpandainga tonga saina enao zay. Fa enao raha manao resaka démonologie, resaka étude-na resaka ténèbres, ça dépend iza mitondra les zavatra mampietsika anao. Donc nous savons zany. Nous savons, voyez le verset, nous savons, za miteny anazy
fa ny esprit mitondra n'io zavatra efa fantatrao nge tsy mitovy le esprit miresaka aminao andavanandro donc rangitra ianao tezitra ianao satria manino fantatrao d'où vient le source ianao part de vérité fa za miteny anazy avec force et conviction sy ny avec foi ako io de io nous savons ce que nous disons azonareo l'izy maintenant amizay inona ny différenceny raha misy olona anankiray mitovy aminao manao zavatra mitovy aminao miteny hoe manompo sampianina manompo tromby izy tsy tezitra ianao fa raha za miteny manompo tromby io satria ny convictionko miteny sy vérité no menanahy tezitra ianao tsy zakanao le tonation tsy zakanao le famarinana satria le olona mitondra le famarinana tsy mitovy niveau aminao fa ny amanao tsy mampaninina anao c'est ça nge zavatra tsy azonareo de rehefa avy eo nareo tezitra eto amin'ny say eto za tsy mitovy anareo ary za tsy anadandreninao que ce soit bien clair rehefa manompo sampy rehefa saky io de saky io zay ny zavatra mitranga tompoko fa na ianao za tsy micomprendre an'izany révélé koa aminao zavatra mahazo anao resaka dévoule tompoko démonologie ça dépend qu'est-ce que tu portes là miazira le izy rehefa dévoule hoentinao teneny hoe tiako nareo vaoaka malagasy oe tianao vaoaka malagasy tianao vaoaka malagasy fa ianao tsy sa manome vola na de 1 milliard aza ho an'ny mahantra fa ianao manome vola mahantra mitondra ronono mitondra sira pour quelques centaines de mille FMG tianao ny vaoaka malagasy fa ianao tsy misofrira ho an'ny vaoaka malagasy fa Jesosy ny teny tiako anareo izy ny sofrira donc ça dépend any contenu noentinao sy ny acte selon le olona miteny provoquer réaction avary ahoana raha sambinareo zao miresaka tsaratsara manompo sampy mpandainga nareo tsy tezitra fa raha za miteny en public tsaratsara mpandainga tezitra nareo satria le fanahy miteny an'lisy tsy avy any aminao tsy zakanao le izy zay natao hoe confronter amin'ny vérité le olona anankiray esprit de vérité alléluia zay zavatra fantatray afitaizana lalanao zavatra fantatrao afaka teneninao ve raha ty famarinana afitaizany connaissance eninao raha politique afitaizany connaissance nao raha resaka fivavahana resahana afitaiza iza ny teny anazy iza namanao ianao nga sa mandany fotoana resaka fasafasa amin'ny pasteur ianao nge tsy sa mandany fotoana donc baiboly dradradradradanao nge bobare vérité resahanao nge bobare sous forme de vérité sous forme de puissance sous forme de miracle fa ny miracle ny magicien Égypte à un moment donné izy nijanona à un moment donné izy nijanona tsy zaka ny miracle an'Andriamanitra ny continuer jusqu'à zareo tonga tany amin'ny terre promise alléluia fa ny anao taizana lalanao n'le izy lazaiko anao le monde est sous la puissance de Satan afitanina zahoanao famarinana na ino resaka verset nao soit io avitany amin'ny catholique soit io avitany amin'ny protestant fa ianao tsy mbola nandany andro nandinika namaky sous forme de vérité fa le mpitondra vérité nge en réalité pandainge le mpitondra vérité nge agent satanique ihany raha samby mitonona zavatra eninao minamanao maninona omenao tsiny maninona tezeranao alors que zavatra resako resanao any amin'ny namanao sy ny fianakavianao hoe mpandainga reo candidat reo manao cinéma reo tampotampoka reo fanalika tampotampoka anjareo 11 candidat collectif tsy hitanao nga zany tsy miresaka an'izany nareo menakavy fa rehefa mivoaka mivavany mpanompon'Andriamanitra izy l'intensité le fanahy mitonona anazy tsy zakanao verset manaraka pour bien comprendre an'izany quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses
avenir fa nan'Andriamanitra tompoko miresaka tsy zakanao na dia samy miteny io ianao mandeha mirindrina comme ça meny io rindrina io rehefa esprit de consolateur tonga esprit de vérité miteny hoe meny io teste ianao là tu deviens philosophe am'izay satria manino bazin'ny philosophie nge zavatra anankiray e mena io rindrina io on est tous d'accord on va débattre am'izay hoe inona mahatonga anazy mena disy poète loatra ianao tu vas détourner natao hoe esprit de vérité amin'ny lalana tianao amony fanan'Andriamanitra velona tonga m'exprimer vérité de lui-même raha ohatra za ny teny za le Jesosy tomponareo raha tesinareo hoe fa zay za mety hoe za Jesosy fa raha za miteny hoe mpandainga iny rangahy iny tezeranareo hoe aza mitsara satria ianao tiditra débat rehefa avy ianao teny hoe misy tenin'Andriamanitra nge zao hoe misy tenin'Andriamanitra nge zao hoe ary misy tenin'Andriamanitra koa nge miteny toan'ny vérité teneno fa ny fanao aminao tsy mazava esprit de vérité tsy zakanao rehefa miteny rehefa m'exprimer izy fa le sous forme de vérité le avy any amin'ny namanao le avy any amin'ny télé tsy tonga saina akory ianao hoe zalahy mividy zalahy mividy iza vaovao sy zavatra avoaka zangana nandratra ny tenako nga teto hatramin'izay sa Jesosy nasandratra eto amin'izay sa justice-ny Andriamanitra ny dradradradraineto zaza tsy mbola miteny aminareo firy l'olona ny sitranoko ary tsy hainao an'izany nareo na inona ny mirakla mitranga na dia misy mirakla ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra donc le consolateur il vous conduira dans toute la vérité car il ne parle pas de lui-même zanga miresaka na zanga miresaka zavatra afahanao amin'ny geje mpandainga zavatra mahazo anao mpandainga za tsy mbola niteny hoe za ny véritable za tsy mbola niteny an'izany j'ai jamais parlé de moi-même Jésus nasandra eto alléluia donc les vérités mahafaka anao nge ça dépend ny niveau ny aiza ny vérité misy anao eo dia zay tompoko mahatonga say miteny directa eto amin'ny say miteny zavatra tsy tenenin'ireo mpitorany a Madagasikara reo olona tsiraidray tompoko samy manana ny antsony d'après fijerinao anazy ao ve sérieux d'après fijerinao anazy ao natao nation ny voako zany tokony teny ohatran'ny zatiave za sady tokony teny reny sarim-baviny reny hitanao donc le zavatra omen'Andriamanitra nge ça dépend ny caractère an'le olona ça dépend ny souffrance n'le olona Vini Antonio enotsika ny tonation enotsika ny tonation dia za ve zavatra hoentiko ve mitovitovy amin'izany tonation zany parle tout ce que tu veux. On va aller au McDo, Aïssa? Oui. N'importe où. McDo n'importe où. Oui. Zany oui zany na oui hitanao zany zay reniko tonation zany tsy mitovy dia za hoe men nareo zany mieritreritra zany Andriamanitra zany nanome anao hoe hitondra ty tout le temps ty Andriamanitra fitiavana alléluia bon lasa vehivavy tampoka zay Andriamanitra tompoko fitiavana
fankatiava isika dia fantatra fa mpianatry ny tompo. Alleloia. Tsara ny tompo. Matsiro ny fitiavana andro. Sérieux. Au fait, ianao zany tian'olona hitram-po anankiray tsy anao. C'est ça. Et puis maninona hono miteny. Raha tsy miteny sasany ampitenenin'Andriamanitra. Raha tsy kikika reo vato reo. Raha velanareo lizy. Ohatray. Donc les vérités nge ianao nge malala fa ianao matahotra ny Jesosy hanova fiainanao. Matahotra ianao. Nefa matetika efa misy maty manodidina anao. Misy maty manodidina anao. La prochaine peut-être ce sera ton tour. Mila firy maty manodidina anao zay vao tonga saina. Vakio tsara le verset teo iny. Vakio tsara Luc 13, 1 jusqu'à 3. Lis bien. Fahafatesan'iren'olona reny. Vous allez périr si vous ne repentez pas. Zay mahatonga Andriamanitra des fois vonon'olona manodidina anao. Na des jeunes io, na des bébés io, mba ianao tonga saina. Andriamanitra nga venareo milalao. Andriamanitra rehefa maka décision, teneniko anareo ty zavatra ty fa peut-être tsy azonareo l'izy. Dieu n'a aucun problème pour éliminer 1 million de personnes pour sauver un. Tsy manana problème am'zany Andriamanitra. Hitanao mitantara zany. Ary Andriamanitra koa afaka mamonjy olona 1 million juste à cause n'olona anankiray mipetraka amin'io tanàna io. Ao mitantara zany. De raha 1 million éliminé-n'Andriamanitra. Raha 3 millions éliminé-n'Andriamanitra nivoaka Égypte, Pharaon. Et tu penses que Dieu manana problème mamono fianakavianao ray ve? Ianao mieritreritra Andriamanitra manana olana amin'izany. Ianao mieritreritra Andriamanitra manana problème mamono zanakanao. Mamono vadinao. Ao anaty Baiboly zany. Andriamanitra io sao dia verinareo milalao io. Rehefa miteny izy hoe à gauche toute zay. Rehefa miteny izy tribord toute zay. Firy ny éliminé-n'Andriamanitra ahatongavatsika am'izao niveau an'ny église zao. Mino an'izany ianao. Betsaka nariny. Dieu n'a aucun problème de tuer famille anao manodidina. Juste atongavanao saina. Zany io Andriamanitra ny Baiboly io. Et puis am'izay, masika. Non. Tiany ianao. Vononona olona ry ananana ry. Bon, tany Philippines moa misy le ina moa izy iny? Catastrophe naturelle le nanao sarivongan'i Jésus sy ny tarany. Firy mille ninana tany. Zange tonga saina hoe aza lalaovin'Andriamanitra amin'ny lalàny amin'ny aza manao sarivongana ianao fa rehefa milatsaka io fitsarana io. Donc zange efa tonga saina amin'ny zavatra mahazolo-kafa any. Fa ahoana mila amin'ny fianakaviako akaiky vao tonga saina. Bon, tsy tonga saina ianao amin'ny firenena misy anao. Tsy tonga saina ianao quartier misy anao. Tsy tonga saina ianao namanao manodidina. Tsy tonga saina ianao fianakavianao. Tsy tonga saina ianao zanakanao ny afaran'ity tantara ty. Pur 100% Baiboly teneniko anao. Donc les vérités tompoko. Io tsy anambitamby anao. Les vérités tompoko. Tsy avy any aminao fa vérité manatona anao. Alléluia. Sao dia verinareo laniko daholo zavatra anaty Baiboly eo. Sérieux? Zange misy fahotana nge tsy tiako e. Sotro toka zany nge tsy tiako e. Na dia tsy asian'Andriamanitra verset hoe fadio ny toka. Déjà fa tsy tiako liza. Na tsy asian'Andriamanitra hoe aza mandeha amin'ny douane nareo za manompo razana. Tsy tiako za fa ny souffrir. Fa misy certaines fahotana nge tiako e. Jangajanga nge tiako e. Fa mahafaty anao io. Ohatray, nareo zany mieritreritra hoe vérité zany zay zavatra tiako ihany. Donc ny vérité nge tsy zay fanaraka aminao e. Vérité tsy azo ahodikodina. Vérité rehefa miteny mpanompo sampy anao.
vérité tompoko selon la Bible. Tsy mbola manandratra ny tenany. Avoandray mandeha les versets. Il ne parle pas de lui-même. Za tsy mbola mitantara fombako. Fomban'Andriamanitra no entiko mandritra ny 11 ans mahery zay. Il conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Ho faty ianao raha tsy nateraky indray. Ho faty ianao raha tsy mandray an'i Jesosy. Ary tsy ampy fombafombanao le izy. Zay mahatonga say tompoko. Avy maty aho, avy nijaly aho. Vendrana, adala. Rehefa misokatra ny vavako. Taloha. Klonina ny fandraisan'olona anahy. Tadidiko tsara nandeha tany diagotana. Ny tena vendrana tsy mahay miteny vazaha. Nadalain'olona mason'olona hoe io rehefa miteny frantsay ka mitady vocabulaire. La fille ou le fils tsy hay nanavaka anazy. Un garçon ou une garçon tsy hay. Donc ianao rehefa masony vazaha zany miresaka surtout misy vazaha be da be oui sinon moa zany spécialité de mitsikitsiky le avaly. Donc rehefa niteninao regarde comment il parle. Rehefa miteny ianao miandry fotsiny zala fa ime. Tellement comique ny menanaranafa. Tellement comique ny menanaranafa fa amizao voninahitra rery ho an'Andriamanitra rehefa misokatra io vavaka io. Manetsika devoly ao aminao io vavaka io. Tezitra ianao. Rangitra ianao maino na mitendy. Fa za tsy klonina ohatran'ny taloha. Tsy zaka ny lohanao zatra resahako. Satria misy fanahy mampitendy. Raha tromba inoanao facilement hoe tonga dadarabe, tonga ry masina mitendy. Fa ry mpanompon'Andriamanitra tsy ekenao hoe misy fanan'Andriamanitra ko tonga. Et puis miteny araka fomban'ny Baiboly. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Les disciples nga tsy niteny ohatran'izany. Oui. Donc za zany mpanomponizy aminao zany. Raha disciple nanana droit. Hitanao na zany zatra resako zany tsy azony lohanao kory. Bref, fa ho an'izay mahazo ohatrohatra zany ange ty say ty. Donc zany deuxième verset zany. Vous connaîtrez la vérité. Troisième verset tompoko menana matoy zao an'izao hitanareo zao Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni votre connaissance. Évangile selon Ralph. Ni la puissance de Satan. Ah oui, vacutsar. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni votre connaissance, ni la puissance de Satan. Manjako aminareo zavatra efa nareo tsy tonga saina. Manjako aminareo io. Puissance de Satan. Ni votre connaissance. Umbieny. Mamaky Baiboly ny olona mainy olona mitory. Zay minoano asa ataoko. Plus tard, finoana sy tsy ranon'asa nga. Zany ndray d'accord amin'ny izy moa zany. Tolo malagasy. Finoana tsy ranon'asa nga. Ino? Zava-pondra. Donc ianao mino. Manino ianao miantso mpanompon'Andriamanitra androka devoly. Donc, nani connaissance nao zany tsy fantatrao ny tena marina. Comment tu vas comprendre l'écriture? Mino an'Andriamanitra ve anao? Valonge ye. Manino ianao tsy lasa mpanompon'Andriamanitra. Manino ianao lasa mpanomponao ihany. Zay tianao atao ihany ny atao. Ianao nge manangan'Andriamanitra ho an'ny tenanao e.
Zay mino reto ny famantarana ho an'izay mino. Maninonao tsy manao batisa olona fa miantso pasteur. Maninonao tsy mandroaka devoly fa miantso mpanompon'Andriamanitra. Parler en langue zany moa adala fandraisanao an'izany. Satria ninao mijanona amin'izany hoe rehefa tsy miteny sinoa le olona lasa miteny sinoa lasa miteny allemand. Ataonao aiza 1 Corinthiens 14 ary. Zay miteny tsy fantatra dia miteny amin'Andriamanitra irery ihany. Qui fait ianao samy miteny comprendre ny connaissance teneninao ve? Ianao sahy teny hoe tu comprends ny puissance de Satan amin'ny fiainanao? Tsy fantatrao io. Donc dans l'erreur ianao. La be ny mpivavaka dans l'erreur. J'espère que mahalala zavatra vaovao reto olona reto fa raha tantara ty 4 verset ty mantsy efa diso fantatra zareo loatra. J'espère que mba maheno zavatra vaovao nareo, maheno zavatra vaovao. Alléluia. Eo an'olona nateraky indray zany. Mba hikompondiavan'io connaissance n'io. Mba hikompondiavany hoe puissance de Satan amin'ny fiainana. Na ozina zany. Luc 24:45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils compris les Écritures. Satria l'écriture elle était Matthieu teo vakiko ianao selon l'évangile ko izy amizay azonao tsara. Alors il ouvrit leur connaissance. Non, conscience plutôt. Il ouvrit leur conscience. Mba ahafahanao miheno zany différence ny zavatra anaty lohanao sy zavatra resahako zany. Comment ça se fait? Olona roa samihafa miresaka zavatra la même chose. Le ray tezerana, ray tsy tezerana. Comment c'est possible? Inona loatra re différence? Sa racisme ave mahatonga an'lisa? Comment c'est possible? Olona roa miteny zavatra mitovy. Le ray tezerana dia le ray tsy tezerana. Hitanareo maladinareo jerijery atao amin'ny say ato. Nareo nge marary. Nareo nge manana problème avec vérité. Ho avy amin'ny fianakaviana tena akaiky anao io. Za tsy manozona verset no entiko aminao. Ary alavitra ry le tempête efa maka précaution. Efa manatona le tempête. Efa prêt ny valizinao sy ny tariny. Tonga va en face le izy, efa prêt tomobilinao makary. Ny éviter problème ianao zay. Fa raha tsy zany ho avy io tempête io. Zay nge zavatra tsy azon'olona amin'ny verset novakina teo. 1 Jean 5:20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu afin qu'il ait donné l'intelligence pour connaître le véritable. Zavatra favian'i Jesosy anisany. Anome intelligence io mba ahafahanao malala zavatra tena izy. Source fiable. Baiboly tompoko fiable. Raha ohatra ka za miteny tsy manome référence biblique aza mino anahy nareo. Fa référence biblique ny omenanao e. Aza mirepentir fa nareo ndray vous allez être éliminé ohatran'ireny Galiléen reny. Tsy teniko ane zany je ne fais que répéter audible amizay eno ny sofinao. Mais diva hevitra amin'ny zavatra resahako teo e.
Dieu n'a aucun problème d'éliminer quiconque. Samila verina aminao tantaran'ny Job. Ny fananany ve ba kitio. Ro zanany reo kitio. Fa ny an'ny Job azalaina. Jusqu'à ce que anao tonga saina. Sa tsisy an'izany io. C'est ça io souffrance si alailontsika io pour hafakely zany présenten'Andriamanitra présenten'ny Ralph-Andriamanitra zany vakinao matetika izy fa ianao tsy tonga saina. Maintenant la question am'izay jerevinareo tsara ge raha histoire ny Job ny alainy Job nanota ve sa le ray ny teny hoe esorange mba jerena raha fidèle izy bon Andriamanitra ok d'accord ianao kilalao ary sika zao ary ny règle du jeu tu peux faire tout ce que tu veux am Job fa ny ainy fotsiny aza esorina. Même Job tsy ny comprendre inona zavatra nahazo anazy. Ro zanany vavy ro tsy ny comprendre qu'est-ce qui se passe. Nareo mpamaky Bible reo be da be tsy micomprendre hoe Andriamanitra milalao. Andriamanitra manao pari am Satan qui va gagner. Anangana mpanompo koa ikontreanao Satan. Et puis Satan amizay mijery azoko io. Et puis Andriamanitra miteny tsy ho azonao io. De Satan miteny me permission raha ikitika anazy ary à un certain degré de ho hitanao fa ho azoko io Satan. Et puis Andriamanitra miteny tsy ho azonao io. Ba esory ary jerenako. Ba zay ary de ataovy ary. Na amin'ny évangile ange misy an'izany amin'ny Pierre. Mais ho ana io Pierre io fa manadala ny lohako izy io plus tard. Alléluia. C'est ça io intelligence io. Jesosy rehefa tonga manome intelligence izy pour comprendre le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Celui qui connaît Dieu aux antennes d'Andriamanitra, il nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu, na de mamaky Bible izy, il ne nous écoute pas. Satria manino. Le Jesosy maty tamin'ny andro fahatelo, nitsangana tamin'ny andro fahatelo io nge tena ikely. Fa zany zavatra zavaiko anareo zany, na de vakiny io sy tantaran'ny Job io, tsy nono io. Parce qu'il connaît pas Dieu la personne. Fa ito amin'ny say tompoko efa miezaka maximum zay azo atao mitondra justice n'Andriamanitra sy fomban'Andriamanitra. Mitondra connaissance contre idéologie, contre superstition, finoana avy anao ferana, finoana tsy mitombona araka Baiboly dia toerina ito amin'ny say ary lambara l'izy mba ho azonareo le izy verset farana mahatonga ty say masay an'ty zany. Aïe mbola misy ty verset ty Jean 17:7 sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Amasino izy amin'ny famarinana, teninao ny famarinana. Alléluia, merci Seigneur. Zay masay ny say. 4e verset Matthieu 6:33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Zay ny zavatra nareo eto amin'ny say eto. Fomban'Andriamanitra, fomban'Andriamanitra, fomban'Andriamanitra. Te azo vady ianao, fomban'Andriamanitra ny anambadianao vadinao. Te azo harena ianao, eo calculin'Andriamanitra. Io mathématique appliquée io fa tsy chiffre probable tsy faviny ihany. Tadiaviny royaume et justice de Dieu et toutes ces choses zavatra ilainao besoinao men'Andriamanitra anao. Zay zavatra azoko tamin'ny voalohany hoe fahoana reto zavatra reto. Inona ny tena mahazo olona? Tsy ampy fahalalana izy. Tsy ampy.
tsy vérité manafaka anazy fa délivrance. Zany mbola problème amintsika. Miala amin'ny anaran'i Jesosy roana le olona. Rehefa avy eo tafiditra amin'ny fatifatana religion ihany. En fait, mba imaginenareo ve ty zavatra ty? Misy olona anankiray pasteur bo tsy fatakory ny anarany fa gaga za moa. Avy nisy tromba le pasteur, avy nisy kalanoro, avy nisy nipetrahany zavavorano. Et puis voisinany misy zavatra nielany. Orangaty. Tsy afaka le pasteur aola. Satria rokalika le izy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nga Jesosy ny teny hoe atao délivrance ianao dia ho afaka. Zanak'Israël nge, vao nivoaka ny Pharaon nge, il a vu tout ce qu'ils ont vu, délivré tamin'ny jogin'ny Pharaon zareo, fa zareo tsisy intelligence, donc olona anankiray délivré amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka ianao devola, sy Satan sy ny tariny, tsy haiko tsony moa différence n'izy ty. Fa afaka le olona tsisy connaissance rengany io. Et puis le pasteur bozany mbola zaza vao tsy afaka lelo ve rangaty alefa mandehany, mbola le zaza vao mbola tsy afaka kosy akory mandoro akanjony tromba sy kalanoro. Le anankiray tsy sa. Hitanareo problème ny christianisme. Tsy ampy connaissance le olona. Za ve afaka atao Madagasikara tonga teto en France ve dia tsy haiko ve manoro lalana anao hoe mividy billet soit Air France, soit Air Corsair, soit Air Mad. Sérieux, dia tsy haiko ve? Hoe mankresy amin'ny consulat ianao maka taratasy, feno taratasy io, dia tsy haiko iteny an'izany. Dia rehefa avy eo mandeha amin'ny assurance ianao. Mangataka visa ianao. Paye le volan'ny visa. Dia rehefa avy eo ianao tonga aty miala amin'ny vato, soit Charles de Gaulle, soit na Orly, dia tsy haiko ve anoro an'izany olona avy any Madagasikara. Za afaka tromba sy ny tariny ve dia tsy haiko ve tenan'io fomban-drazana sy ny fanomponon-tsampy io. Question na vérité sy manque de connaissance io. Zay mahatonga an'ilay izy. Question na justice le izy. Fomba n'Andriamanitra. Tsy ampy. Et toutes ces choses seront vous données zany hoe les calculs zany Andriamanitra tadiao, Andriamanitra manome an'ilay izy satria ianao raha azo zavatra. Ianao raha azo zavatra. Avy tamin'ny sous forme de vérité. À un moment donné, mivoaka ny véritable visage-nio. Sa tsy zay. Posez question nareo. Nareo ny tokantrano mijery. Surtout an'izay manambady. Raha afaka ataonao miverina amin'ny alpha zany, au commencement ianao tsy mbola nanambady. Vonona ianao iteny hoe oui amin'ny vovadinao amin'izao io. Fomba n'izao tontolo izao nazahoanao anazy. Donc tsy mahagaga ianao misofrira. Za nge mahita tantaran'olona nivady be da be. D'après za miteny mahatonga an'izy io le fomba n'Andriamanitra tokony azahoanao vola nanambadiana tsy mitovy. Et puis izany indray ty aoriana miteny hoe ohatra hoe sambatra be le manambady. Fa ho an'ny sasany nge tsy zay satria le fomba fanao. Jerevanareo zao ty zaza gaga be tamin'izaho mbola tsy nanambady hoe be da be ka isipa te hiaraka amiko. Et puis jereko l'izy, inona mahatonga an'l'izy? En fait zareo nampijalian'ny lehilahy. Donc mitady lehilahy anankiray matahotra an'Andriamanitra. Zay zao tianao hiaraka amiko hoe ye dans aber alpha. Rehefa lehilahy anankiray tsy zavatra tahorany respekteny. Le fomba fanao. Fomba n'Andriamanitra. Dans l'erreur ny connaissance-nao sahoana. Jerevanareo nge ty zavatra ty ho anareo mino an'i Jesosy. Jean 6, 45. Amaranako anazy.
Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père, il a reçu son enseignement, vient à moi. Ahoana ihany tena fandehan'izy ity. Nareo zao tsisy tonga saina nareo mino an Jesosy io fa nazo fampianarana avy any ambony. Nareo ge tsisy tonga saina an'izany e. Nareo variana fotsiny amin'le verset anankiray hoe amin'le Jean 14:6 hoe nul ne vient au Père que par moi. Fa nareo tsy tonga saina hoe ianao koa nge tsy afaka manatona an Jesosy e. Raha tsy naheno fampianaran'Andriamanitra. Zay nge misoratra eo e. Donc justice fomba an'Andriamanitra. Maintenant nareo poser question, ovina nareo enseigner de Dieu. Ho anao mino ovina Andriamanitra nampianatra anao direct. Sinon ianao tsy afaka mino an Jesosy. Nareo Madagasikara any amin'ny say zao poseko an'izany. Ovina nareo hita Andriamanitra nampianatra anareo direct. Sinon nareo tsy mino an Jesosy. Sinon nareo tsy afaka mandeha ty amiko. Donc Andriamanitra zany mampianatra olona anankiray zany dia rehefa avy eo mandeha amin'ny Jesosy izy, rehefa avy eo Jesosy mitondra anazy any amin'ny Andriamanitra. Ovina ianao na ino an'izany. Tanao le zavatra sy tsy arakaraka ny fombanao ka Andriamanitra mampianatra anao. Oui. Zay ianao vao afaka mino an Jesosy. Zay ianao vao afaka manaraka an Jesosy. Il est écrit dans les prophètes aussi. Ils seront enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Na dia miresaka aminao tsy fantatrao. Pourquoi? Parce que tu es dans l'erreur amin'ny connaissance anananao. Parfois ianao mijery mpanompon'Andriamanitra fa tsy hitanao ny ambadika dereran'ny mpanompon'Andriamanitra. Olombelona ohatranao zah fa ianao tsy mahita zavatra ankoatran'io sy misy fotsy costard noir io. Fa ho an'izay manaraka an Jesosy ryhavana amin'ny tompo. Fantaniza olona miresaka na dia manao costard fotsy na dia mitovy endrika aminazy mandeha toalety samby matory. Misy olona mijery faiblessen'olona fa misy olona mahita zavatra hafa ankoatran'ny zavatra hitany ambadika an'ilay costard. Tonga hono ny masina ao midoany koezy daholo ry zalahy. Fa ianao mahita mpanompon'Andriamanitra na Madagasikara tsy rarahinao faty ireo olona reo. Ny ianao ihany satria ianao tsy nazo fampianarana avy any amin'ny ray. Tsy hainao zany fomba n'Andriamanitra zany. Fombanao ihany io. Donc, eto amin'ny say, recueil d'enseignements bibliques et contrepoids aux vaines idéologies. Toute zavatra rehetrarehetra tsy araka n'Andriamanitra, tsy araka ny Baiboly. Mino an'izany ianao. Afaka resahana anao tout ce que tu veux. Na te resaka voahiny ka voahiny, na te resaka rapport sexuel ianao ampianarina anao araka Baiboly. Te hitady vola ianao, afaka ampianarina anao araka fomban'ny Baiboly. Te hitady vady ianao, afaka ampianarina anao io. Te hitaiza zaza ianao, afaka ampianarina anao io. Ahoana ny comportementanao vis-à-vis an'olona, afaka ampianarinao io. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux azo resahana aminao anaty Baiboly. Na te resaka masturbation ianao, afaka resahako anao zany. Fa indrisy fotsiny misy zaza mijery. Tout ce que tu veux. Je dis tout ce que tu veux ho anaty Baiboly. Te resaka ahoana mijery vehivavy manja sa ratsy io, afaka ampianarina anao zany. Ahoana fiainana, ahoana politika, ahoana géopolitique, ahoana fikarakarana jardin,
ahoana ny fikarakarana fambolena. Andriamanitra mampianatra meu repos io tany io, misy an'izany io. Ahoana ny fitiavana fanambadianao, afaka ampianara. Ahoana direction-ny fanambadianao, ahoana direction d'éducation ny zanakanao, ahoana resaka école, ahoana resaka philosophie, afaka ampianarana anao zany. Miresaka an'izany daholo ny baiboly, miresaka vahoaka. Te resaka ministre ianao, afaka resahana zany. Te resaka président république ianao, afaka resahana zany. Te resaka nation anankiray ianao, afaka resahana zany. La Bible parle de tout. Afaka resaka finoana ianao, finonom-pona, superstition, fomba, culture. Afaka miresaka nofo, afaka miresaka rà, afaka miresaka taolana, sentiment, émotion. Afaka zavaiko anao inona dikan'io maso io. Maso dia tsy natao mijery ihany. Baiboly manokatra maso anankiray ara-panahy. Afaka resahako anao hatramin'ny spermatozoïde avoakanao io ramosay. Afaka zavaiko anao na hatramin'ny règle mivoaka aminao isam-bolana io madame. La Bible miteny tout na hatramin'ny coliaterinao. Afaka ampianarana anao zany. Hatramin'ny ahoana io fahafatesana io, ahoana fampianarana fahafatesana, ahoana fampianarana miaina. Donc contre toute idéologie eto amin'izay, on expose ny puissance ny diable sy mensonge ny diable, ohatran'izao ny heriny. De lazaina anao koa ny an'Andriamanitra bien sûr. Chai ne milite ni pour une entité religieuse. Non, non, non. Ady zany. Ady eto zany. Manafaka anao. Satria ny famarinana analanao. Ni pour une entité athéisme quelconque. Ho anareo mpanaraka eto. Efa hitanareo zany. Jesosy rehefa avanao mitombo rehefa tonga izy. Tsy niteny izy hoe katolika za na protestant. Tonga fotsiny izy hoe atsangako ny église. Nareo ny église fa tsy ho trano, tsy ty trano ty. Fa manina ny mena anarana say le église zany. Trano le izy. Satria tsy maintsy mena anarana. Say tompoko fiainana ny dikany. Basé amin'ireny 4 versets ireny tsanganany ty. Basé amin'ireny 4 versets ireny fampianarako. Nareo tsy mbola mahita mpitory ana Madagasikara miresaka fomban'olombelona. Ohatra ny resahana le izy eto amin'izay. Nareo tsy mbola mahita ny Madagasikara any fampianarana ohatran'ny eto miresaka fiainana, que ce soit biblique ou la vie tout court. Satria fiainana sy dikany say amin'ny teny hébreu. Donc on ne milite pas quelconque religion ary zay tsy athée. Jesosy tsy nitonona hoe za évangélique. Nateraky indray zahay. Nareo za mieritreritra misy déjà meko conseil dès le début. Aza mieritreritra misy nareo hoe andeha kanoty dia hoe andeha androdana doctrine entonito. Tsy raha vanao io. Tsy enao ny tapim-pahaizana. Avita ananjera baiboly. Tsy enao ny tapim-pahaizana. Avita ananjera inspiration divine. Efa betsaka nandalo talohanao zay. Beaucoup de milliardaires. Philosophie, mathématique. Henatra amin'ny chimie sy ny physique. Hiezaka ndrodana n'io doctrine biblique io. Toute personne niditra tao ary amantonany amantonan'ireo manam-pahaizanareo ananjera baiboly. De bien sûr mo télé miara fanampeo zareo
Oh, c'est pas prouvé que Jésus a bien existé. Hein? Maninona le devoly matahotra ary, maninona le devoly miovitrovotra ary, maninona sitrana ny jamba ary raha tsy miexista Jesosy. Maninona ny sitrana, maninona ny marary plutôt sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ah oui, ça c'est le monde. Efa betsaka tena anjera doctrine biblique na ito amin'ny say. Aiza nareo zao? Pourquoi vous avez arrêté d'expliquer hoe nareo nge vizaka e olona dans l'erreur amin'ny connaissance no nge limité zavatra resamy. En fait question posée niany izy any avela miresaka quelque temps izy any mamaly an'le izy na izy sy tonga sena hoe izy any midétenir part de vérité tena fa manahirana. Met à l'honneur la parole de Dieu révélée dans la Bible par le Saint-Esprit. Zay tompoko ny say. Raha remarkenareo baiboly, Andriamanitra maka olona fatipatin'olona viany, olona tsy capable. Non et prénom sy Madagasikara sy salama eny angamba haiko soratana sy quelques mots za tsy manana diplôme. Ny fahaizako tsy avy aminahy. Za anisan'olona farany vendrana. Za anisan'olona farany vendrana. Za anisan'olona farany malemy. Mais tout ce que vous voyez à mon enseignement, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Yo. Voilà un chaïtopoko. Qu'est-ce que Dieu dit? On parle comme Dieu parle. On dit les choses comme Dieu dit les choses. Misy amin'olona zao Paul mal fatanjareo tsara Paul mpamono olona. So anampaninjika chrétien zay tianao parce que sûr nisy fahafatesana derrière après an'iny. Novain'Andriamanitra ny fony. Fa be da be nge eto amin'ny say eto hoe le raha fa nanompo sampy ihany tadidiny zareo. Zay ihany hitany zareo. Il voit pas plus loin io boan'io neany zareo io. Fa za tsy olona capable. Je suis pas capable. Na dia mitondra tenin'Andriamanitra za. Tsy mendrika zany. Na révélé Andriamanitra fampianarana ohatran'izao tsy mendrika zany fa nomeny aho no ny fitiavana na dia efa impiry aho na dia efa faikafaika an'olona. Andriamanitra mikitika olona tsy capable foana. Donc ny fampianarana eto révélena aminahy le izy fa tsy za mahay. Parmi anay io zao zany tena vindrana. Mais à la connaissance de tout, à chacun le profond et mystère message de la Bible. Donc aza gaga ianao raha maheno zavatra anankiray tsy mbola fahen'olona toriany olona ohatrany zavatra resahako teo iny. Misy zavatra hafahafa tsy mbola faheninao. Na dia sakafon'Andriamanitra mbola afaka zavaiko anao inona ny préféré anao anaty baiboly io. La Bible parle de tout. Histoire, antiquité. Inona ny derrière ny guerre mondiale io? Hitler mon œil. Matony Hitler sur an'izany ianao. Histoire efa disono zareo menany mpianatra amiko. Hoe fusée niakatra tany amin'ny satellite.
non fusée niakatra tany amin'ny espace ny satellite et puis a théorie firy million firy milliard nisy olona anankiray ona nanao chute libre sur le plus haut de l'histoire nanomboka dia existe ny parachute d'accord ny chute le olona fa mba tiako fantatra firy tonne mi le satellite any io mitsingevana donc za zany ndray milatsaka ndray tsy zakan'le apesa olala firy milliard tena avy eo mba nijery télé dia technicien naza moa zany tena io le compteur tena mais bon miteny anglais moa zareo tsy fantako sérieux be naza sans comprendre ny sarabambe-bahoaka hoe le fondateur any naza nge fondateur any Walt Disney dessin animé averiny zareo zazakely ianao selon ny leur monde fa ianao tsy miverina zazakely amin'ny selon ny monde n'Andriamanitra pour croire hoe zany fahazavana ozy Jesosy ny fahazavana Andriamanitra miteny voninahitra dia narery fa hoany ianao tsy tezitra ianao pino raha havako moa ianao bien sûr amin'ny Kristy fa hoany ianao tsy tezitra mahita mpanompon'Andriamanitra sasany mandalo dia zay nataony pino fa hoana tsy tezitra ianao ty costara ty esoko dia mandalo le soi-disant mpanompon'Andriamanitra tsy fantatrao amin'ny tantara anaty baiboly rehefa nisy nandongalika reo disciple reo nahita certain olona dia niteny izy hoe aza mandongalika amiko ianao fa mpanompo ohatranao aho raha tiany mivoninahitra anao Andriamanitra mivoninahitra fa za kanalina mpanompo fotsiny tsisy zavatra vitako tovy anao aho connaissance omena donc mitsangana ny say amin'ireny 4 verset ireny donc aza gaga anareo oui contre idéologie eto amin'ny saika eto amin'ny say contre idéologie quelconque avy any en enfer avy amin'izao tontolo zao contre idéologie spécialité amin'ny say zay masay ny say any say fiainana satria fahafantaranao marina anafaka anao mahazo connaissance ianao sacerdoce royal ianao zay sacerdoce royal taranaka anao vaovonjy oui ho afaka ianao tu n'es plus dans l'erreur non tu n'es plus dans l'erreur manana justice de royaume ianao apeseny fiainanao apeseny souffrance nao na dia misouffrir enseigneur de Dieu ianao n'oublie pas d'où tu viens avy taizana kananao ny enseignen'Andriamanitra ianao vao nalefany amin'i Jesosy pour comprendre son fils sy ny mission azonao Jesosy izy ndray mamerina anao any amin'ny rainao hoe vitany formation dada ohatra anaty olony ty à partir an'izao rehefa mahita anazy ianao mahita anahy zay sange ny mission ny Jésus zay sange io resaka justice io nareo zao tsy tsisy tonga saina mihitsy hoviana nareo ny enseignen'Andriamanitra mampianatra nareo ny tompoka alleluia non tsy avy aminany fampianaraka non alleluia zay zany any tantarany tsanganany ity zany ino fa tsy monamonaina nareo monamonaina teo fa nahita zavatra vaovao ahoana isy mety boka leo alleluia za aloha dia midera ny tompo
parfois mijery disque dur externe reny le fampianarana rehetrarehetra reny jereko le izy way za da za mitory aza gaga afitaiza daholo reto maro izy zay folo taona mahery zay za nampianatra betsaka fampianarana betsaka qui suis comprendre an'ireny ty za tsisy diplôme ty ndray ve le olona misy bac plus 20 ndray mbola ampianarana zavatra qui suis non je suis personne mon ami personne je suis personne olona mitovy anao fa raha ianao mino misy olona idiran'ny fanahy dia miasa le fanahy maninona tsy nonao ny mpanompon'Andriamanitra koa iasan'ny fanahy maintsy ianao tsy manana excuse amin'izay eto amin'ny say tu comprends pourquoi du comment enditra ny fampianarana eto parfois oh non tu comprends maninona direct le teny ananao tsy aza hodikodina io maninona tesitra ianao mahino le teny azonao amin'izay ça dépend qui porte qui en esprit marangitra an'le olo dia anao mitady excuse selon ny connaissance anananao connaissance efa pokaty io voaresahana fotsiny dia efa tsy mahavaly avertissement ho anareo miantso anaty anao débat manaraka anareo filmeko daholy dia avoakako amin'ny YouTube donc aza miantsoantso ana raha tsy tena mazera doctrine hoentin'ny say ma doctrine aux Jésus ne vient pas de moi fa avy any ma doctrine tsy avy aminahy koa fa avy any anaty baiboly donc nareo raha iantso filme nareo partir an'izao satria mandany fotoana juste mba avoaka public ny fahendrenareo zany satria ma tsy za miteny zanak'Andriamanitra isika dia manana fahendrena amboniny fahendrena zao tontolo zao satria tsika tsy mino zavatra inono zao tontolo zao fa isika mandray le fampianarana tsy mbola niakatra amin'ny fon'olombelona tsy mbola hitan'ny mason'olombelona ary tsy mbola fandrehan'ny sofin'olombelona raha tsy Andriamanitra mirevele anazy dia miteniny mpanombony ho lasa audible le izy zay fa voninahitra rery ho an'Andriamanitra zay masainy say tompoko fantatrao amin'izay le izy c'est pour la vie ampiainanao le izy zatra resako anareo amin'izay différence ny passé sy à partir n'izany comprendre an'ireto niovan'ny fiainako misy ady be tao fa niovan'ny fiainako fiainana alika zaza tsy nanampo hoe mbola nambady zaza tsy nanampo hoe mbola men'Andriamanitra taranaka zany azanaka fa novain'Andriamanitra ny fiainako nomeny asa vaovao taloha za DJ mampandihy devoly ahoana moa izy iny nianjo ilany fotsiny mihetsika ambanimbany zao mihetsika amin'ny Jésus amin'izao Jésus Jésus zay amin'izao supporter de Jésus c'est lui le buteur c'est lui le héros donc mitsinjaka ho an'Andriamanitra amin'izao men'Andriamanitra asa vaovao tondra ny teniny tondra ny hafatra mampafantatra ny sitrapony alléluia merci Seigneur
matoa mivoaka amin'izao tontolo izao dia nio tsara doctrine sur raisonnement ianao rehefa andeha resaka ty amina doctrinenao dia nio tsara tsy ianao nitapo-pahaizana ka andeha androdina doctrine ny baiboly milliard amin'ny dépenseny-jaro jusqu'à maintenant amin'ny télé amin'ny radio dénigreny-zareo jesosy jesosy ny nanambady jesosy ny zao jesosy ny tsy maty jesosy ny moïse ny tsy nanatsaraka ranomasina ino ny astronaute vaisseau ny extraterrestre ny patati patata alors que ny émission ny zala amin'ny télé fa théorie fiatsona anazy fizy miteny anao fa théorie nao marina zany anga prouvé théorie reste une théorie misy olona nge namoaka théorie anankiray bing et bang donc ty planète ty bing bang tout le monde nakaniny théorie iny Darwin théorie hoe le vorona hony zao diovan'izao zao jerena ty efa 2000 ans efa 4000 ans za ohatra aiza moa le ty le teto sy le moitié an'ity dia inona ny raisonnement Darwin théorie ay ony tena maranako anazy l'être humain ony m'évoluer ony selon besoin nareo tsy efa nila vola foana hatramin'izay j'ai jamais vu zavatra niova vola teo alohako nareo Madagasikara sasahirany tsy teo aty en Europe andafy hoe selon votre besoin hitanareo fa mandainga Darwin tsy mbola niova elatra ny tananao na niova trondro anao dia broky nandalo théorie reste théorie tsy sy dikany tsy prouvé fa tenin'Andriamanitra prouvé depuis milliards depuis l'éternité tenin'Andriamanitra tsy sy marodana an'io vizaka fotsiny nareo zay anisan'ny herana nantsika alleluia n'Andriamanitra rery ny voninahitra manaraka indray tsika miona mino afa azonao amin'izay inona antony parfois fampianarana ohatran'izany contre idéologie zahay contre culture tradition zay fa shalom n'Andriamanitra rery ny voninahitra tany tompo daholo alleluia